Andeha tsika hitsangana raha sitraka ao amin'ny voninahitra an' Jesosy amin'izao fotoana sarobidy izay nomen'Andriamanitra antsika rehetra izao. Halleloja. Mialohany ahafahantsika mamaky teny, mialohany ahafahantsika mandeha amin'ny fiankofana, mialohany ahafahantsika manomboka ny zavatra rehetra. Dia zadiny fa ny fanombohana tsara indrindra dia ny fanombohana miaraka amin'ny Jesosy. Ka ataovy azy antoka fa ny tonom-bavaka izay ataonao dia vavaka mitodika makany amin'ny Jesosy. Tsy mitodika makany aminao na mitodika makany amin'ny olona. Tsy ianao miezaka ny handahatra teny mba hahafahana mitona olona. Tsy fahaiza mandaha teny ny fiarahana amin'Andriamanitra, fa fahaiza manetry teny eo anatrehany fahalebiazana mandrakariva. Aoka ny vavaka izay ataontsika tsirairay avy, ho vavaka manambara ilay lalina ao anatintsika, ilay fifandraisana manokana izay anananao amin'Andriamanitra. Asaiko ianao hivavaka amin'izao fotoana izao. Vavakatsika. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao izahay. Ny amin'izao fotoana sarobidy izay omenao anay izao Andriamanitra. Eto Andriamanitra dia afaka mahita izahay fa nandritra n'izay herinandro nanombohan'ny taona izay dia teo foana ny tananao. Ary fantatra efa ianao raha Andriamanitra manomboka dia Andriamanitra manohy ary Andriamanitra mamarana. Tsy mamela eny ampovoan-dalana ianao, fa eo foana ianao amin'ny fotoana rehetra. Misaotra anao izahay Jesosy. Ny famindramponao indray, afaka mihaino teny izahay, afaka nianatra izahay. Nanaiky ianao ny anangana sy ho famonjena ho anay tsirairay avy. Misaotra Jesosy, fa Andriamanitra tena fanehoam-pitiavana marina ianao. Andriamanitra tsy mba manadino, Andriamanitra tsy mba manary. Misaotra ny amin'ny tsirairay avy sy afaka manatrika indray izao fotoana izao, na mivantana na amin'ny aino aman-jery. Misaotra anao izahay Jesosy, satria fantatra efa fitiavana no anton'izany zavatra rehetra izany. Ary izay zavatra hitan'ny masonay ao aminao Andriamanitra no tokony fomba fiainanay isan'andro isan'andro. Aok'izay ahay aneho anao amin'ny antsipiriany. Aok'izay Andriamanitra ahay anome voninahitra ny anaranao amin'ny teny, amin'ny fihetsika, amin'ny fisainana sy amin'ny mombanay iray manontolo. Ankehitriny Jesosy dia mitenena indray fa vonina izahay ny fantsona mahatoky am-pelantananao Andriamanitra, ahafahana manome voninahitra ny anaranao amin'izay fomba hitiavanao azy. Rehetra izay Andriamanitra miondrika manaiky sahady fa ianao ilay Andriamanitra mahita ny farany hatramin'ny voalohany dia afaka ny hanomboka zavatra izay mbola tsy hitanay indray androany. Jesosy aoka ny finoanay Andriamanitra dia hoy ilay finoana izay efa mahita sady ny hitanao Andriamanitra. Hoy ilay finoana tsy afaka hozongozon'ny zava-misy satria tafakambana aminao izay Andriamanitra. Jesosy eo ambavanay mandrakariva ny fisaorana anao. Tsy noho ny amin'ny zavatra azo, na noho ny amin'ny zavatra antenaina, na noho ny amin'ny zavatra misy, fa noho ny aminao Andriamanitra. Ny may anao no antom-pisaorana ny tsirairay avy. Ilay antom-piderana, ilay antom-piankofana, ilay ivo ny fiainanay. Ianao Jesosy Kristy no ilainay rehetra. Ianao no ilainay ary ianao no tena iankinanay sy etaeta ao anatinay tsirairay avy. Dia ny fiarahana aminao Andriamanitra. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavana, misaotra Jesosy ny amin'ny famindrampo, misaotra Jesosy ny amin'ny fananganana, misaotra Jesosy fa tsy manadino anay ianao, misaotra Jesosy fa mitarika anay foana ianao, misaotra Jesosy fa mampianatra anay foana ianao. Andehantsika rehetra hisaotra an'Andriamanitra, hisaora izy, ankalazao ny anarany, fa mandrakizay tokoa ny famindrampony ary ny fahatsarany dia tsy voatanisan'ny tenin'olombelona, tsy voatanisan'ny sain'olombelona, tsy takatry ny fisainan'olombelona, fa avo ny fahatsaran'Andriamanitra. Eny Jesosy, misaotra anao izahay fa tena fitiavana ianao, misaotra anao izahay fa mpamatsy ianao, misaotra anao izahay fa mpitarika ianao, misaotra anao izahay fa ianao no matoy izao anay, misaotra anao izahay fa ianao Andriamanitra no antony, ianao matoy izao ty fotoana ity, misaotra anao izahay. Misaotra Jesosy ny afahafahany rehetra manao sakrifisy tonga amin'ny fitoerana tahaka an'izao. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra izay mandalo amin'ny fiainanay fa mbola velona ao anatinay foana ny safidy ny anaraka anao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, misaotra ny amin'ny zavatra tsy hainay, ny amin'ny zavatra mbola tsy hita, ny amin'ny zavatra hoatrehanay raha mpitsona rehefa avy eo, satria fantatray Andriamanitra fa matoy ianao ny teny hoe ny zavatra rehetra miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra dia miara-miasa ho anay izany Andriamanitra, satria tena tianay loatra ianao Jesosy. Alleluia. Andaontsika hanambara ny fitiavantsika an'Andriamanitra androany sy ao am-pony ao lalina ny aboray amin'Andriamanitra indray androany. Amin'ity fotoana ity
lazao mihitsy tompo tena tiako ianao ny lehibe indrindra eo amin'ny fiainako, ianao lay fitiavako, lay tantara-pitiavako miaraka aminao tsy tiako hifarana mandrakizay. Isan'andro Andriamanitra dia matsiaro tiana, matsiaro fa misy misaintsaina ho aho, matsiaro ary nahita ny asa-pamonjena izay nataonao Jesosy. Te hisaotranao foana Andriamanitra isan'andro. Ny fiainako mihitsy Andriamanitra dia koa fiainana feno ny teny fisaorana anao Andriamanitra, ny antsipriany, ny dingany, ny fotoana rehetra, ny hatramin'ny fotoana bitika indrindra eo amin'ny fiainako Andriamanitra. Raha ino ny raisiny dia aoka ho hita ao anatin'izany bitiky ny fiainako izany, izany portion na fiainako izany Andriamanitra, hoe fiainam-pisaorana, na misakafo, na mitoetra, na miasa, na mandoalika, na miankohaka, na midera, na mamaky ten'Andriamanitra, na miresaka, na mitory-teny, na mijoro vavolombelona, dia aoka ho hita fa Jesosy ianao no ivon'ny fiainanay, amin'ny anaranao masina mandrakizay. Amen. Taontsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy amin'ity fotoana tsara be izay omeny Jesosy isanao ty. Alleluia. Amaky ny ten'Andriamanitra tsika amin'ny Salamo fa 4:30. Salamo fa 4:30. Salamo fa 4:30. Andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Salamo fa 4:30 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Novakitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy raha sitraka ao. Alleluia. Satria fotoana zava-dehibe ty fotoana ty, ahafahantsika miaraka manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, manao hoe isaotra an' Jehova lalandava aho, ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehova no reharehan'ny fanahiko, ary izany ny mpandefitra ka ho faly. Miara mankalaza amin'i Jehova amiko, ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika. Amen. Arak'izany ten'Andriamanitra izany dia tao tanterahantsika izany hoe taontsika hiaraka nandratra an'Andriamanitra androany. Ny fonao mihitsy nataovy midera an'Andriamanitra androany. Aza manaiky ianao hoe ny vavanao miteny nefa ny fonao tsy miteny. Aoka izay tena anatin'ny fonao nivoaka androany. Sandrato ny tanana taontsika hivavaka raiko eo tsara indrindra, masina mandrakizay. Hisaotranao lalandava izahay, hisaotranao foana izahay. Ninninona mitranga, ninninona misy, ninninona sedraina, ninninona mandalo, dia ny fiderana ianao Andriamanitra dia ho mandrakizay. Ianao ilay rivotra izay iainany tsirairay avy Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Dia ianao aoka tsy hiala aminao mihitsy izahay Andriamanitra, aoka ho tafatoetra eo amin'ny fanatrehanao mandrakariva, aoka ny safidinay dia ny ho ao aminao amin'ny fotoana rehetra. Aoka tsy izay tenin'ny olona dia ho lasa teninay Andriamanitra, na izay zava-misy dia lasa ambetindresakay. Aoka ny tokana izay ho ambetindresakay Andriamanitra dia izay mikasika anao Kristy, izay anirahany fananao masina any tsirairay avy. Ilay rivotra iainanay Andriamanitra dia ny fanatrehanao. Dia indro izay Andriamanitra dia mpanombohana dia manolotra ny tenany sahady ho anao Andriamanitra. Alleluia. Ilay rivotra iainako, ilay rivotra iainako. Taferintsika ilay rivotra iainako. Ilay rivotra iainako. Taferintsika ihany hoe ilay rivotra iainako. Alleluia. Ilay rivotra iainako. Fanatrehanao. Fanatrehana. Novelo namiko. Novelo namiko. Ny hanina ho ahy anio. Ny anino ahy. Ny anino ahy anio. Ny anino ahy. Reo teninao to. Reo teninao to. Miteny amiko. Seu
lyftra iainana dia anao Jesosy. Halleluja. Lay rivotra iainana io dia anao Jesosy. Halleluja. Fanatrehanao. No velo nabinkyo ni anawayanio tsy tady olona, tsy tady sitraka amin'ny olona, tsy tady ny voninahitry ny tenako, tsy tady ny toerany nofoko Andriamanitra, fa ampanaiky ny momba rehetra satria ianao ny tena ilaiko Andriamanitra. Alleluia. Satria tsapako isan'andro Jesosy. Fa very aho, very aho raha tseo ianao. Zay ny mahatonga eto Andriamanitra satria mila anao Andriamanitra. Alleluia. Indro mila anao mafy aho tompo, very very raha tsy eo ianao, very aho raha tsy eo ianao, podika aho raha tsy eo ianao,
Putikauratseuyana Viraratseuyana Viraratseuyana Simbauratseuyana Hallelujah Simbauratseuyana Viraratseuyana Ravatiana Vera Jesus Ravatiana Ravatiana Vera Ravatiana Hosanna wanao tumbo Lemendika indianao Medika mandrakizai Nanaranao Jesus Hosanna uanao rirai Andemani tu mandrakizai Verau Jesus Ratseuyana Hallelujah Tumpo miakina aminao zay Miakina aminao zay Jesus Ny fijoroanay momba nay rehetra miakina aminao Andriamanitra Lay rivotry ainako Lay rivotry ainako Fanatrianao Fanatriana Miaina toa Miaina toa mikio Ny anao ainy Mianino ay Lazao mihitsy anatin'ny fonao hoe Jesosy io le antom-pisiko ny anao ainy io dia ianao Jesosy Dia reteny izay ambaranao Andriamanitra amin'ny famelomelomana manangana isan'andro Amen Ny sakafonay Andriamanitra dia efa nambaranao Jesosy fa ianao ilay tena fihinana nofonao ny tena fihinana ianao ilay teny tonga nofo nao ka hanangana ny tsiraray avy aizano ale raha tsisy anao aizano andeha raha tsisy anao aizano ale Aizano ale raha tsisy anao Aizano ande raha tsisy anao Anatrehanao Anatrehanao Aizano ale raha tsisy anao Aizano ande raha tsisy anao Aizano ale raha tsisy anao
tenao tiku nyana tenao tikiana Jesus tiku nyana tenao tiku nyana tenao tikulota newa mini fana tenao tiku tikiana Jesus tiku nyewa na tenao ewa minao tiku nyana tenao tiku lota nyewa minao nyewa mnifana tenao oh tiku nyana tenao tiku nyana tenao tikiana Jesus haleluya niteni tikwa veri nisanado Deus tikulojana mami kiuyana atikara kiteny amin'Andriamanitra tompo tena tiako ianao mamofoka ianao naiza andehananao Andriamanitra dia mandeha haleluya tsy voatery hoe arakaraka le situation na arakaraka le toerana aniranao an'Andriamanitra fa le teninao maniraka na mihitsy ny tena tiako ianao mihitsy Jesus ny tena tiako haleluya tsy le manao mission akory ny tiako Andriamanitra tsy le mahita ny fiasanao akory ny tiako fa ianao mihitsy ny tiako Andriamanitra tsy le mahita hoe fahagagana zavatra tena hoe tsy takatry ny saiko tsy zakan'ny sain'ny olona tsy izay Andriamanitra ny tiako fa ianao mihitsy Andriamanitra tsy ny tananao ny tiako Jesosy tsy hoe le mahazo fahefanana aminao ny tiako Andriamanitra fa le eo an-tongotrao miray fo aminao amin'ny fotoana rehetra miombona amin'ny teninao mino aho Jesosy ary eo am-pelantananao no metrahako ny fiainako Andriamanitra ny momba rehetra Jesosy dia tiako atolotra eo am-pelantananao dia aoka ianao mpanapaka aoka zay teneninao Andriamanitra no tanteraka amin'ny fiainako amin'ity taona 2024 ty tsy hoe amin'ny mois de janvier any dia mazoto mivavaka satria ohatrany hoe eto ny fomba fijeriko ny volana rehetra ho avy amin'ny taona fa zao Jesosy raha mbola misy fahavelomana raha mbola avelanao velona mandritra ny taona ity Andriamanitra na ora iray na andro iray na volana iray dia aoka volana sy andro sy fotoana sy minitra ho anao zany Jesosy tsy ho anay tsara ray avy ary eo am-pelantananao Andriamanitra ny anolorana izany haleluya andananao no apetrako indray ny momba ay ny momba rehetra ny fiainako ampelantananao anao koa turie haleluya haleluya mandraky izay Jesosy mino anao ao Jesosy mino anao anao manontoro sy ny antony rato Jesosy mino anao Jesosy mino anao anao manontolo
Andromita Deyanao. Hallelujah. Yaradina Izanaiza Deyanao, Jesus. Mandefo Zai, Jesus. Hallelujah. Yaradina Izanaiza. Nantuman. Antukiana wow. Yaina, Jesus. Yaina. Aminilala now. Verificação para quiser. Oh, yeah, Jesus me não zahai, Jesus me não. Ah, não mano tudo Zoma tudo, fugi o anão e todos se chamam Sarava. Jesus me eu não ando, eu não le tento novo, tu não faz para ir isso, não é isso para nada, não é isso. Só não tu vou, fenômeno matuiza ou não é que será leve de manto, mas eles é de manto, se não é Jesus Cristo, mas a ti não entende, mas eles é de manto, tava tudo essa ti não é não de manto, mas não tá tendo se fazer se mas ela aí não é unizai, não tava sara cam não, tava sara cam tem não, que a John Jesus, e o que sai de manto que tá tendo, se fito lá não de manto, aleluia.
verentsika any hoe anao ao tompo anao ao tompo rekory feonao zany toy fitiavanao efa mila tsanga ny fotoanao efa mila tsanga ny finoana ny finoko anao tokony anangana isan'andro Andriamanitra zahay mahita ny tsara mandrakariva mahitanao mandrakariva manakaiky zany lany voanao mivoatra mivoatra Aleluia, mafeo an Jesosy amen. Asitiaka mafo Jesosy. Amen. Atao mafy ny tiaka ao an Jesosy dia sady mahazo toerana tompoko azafady. Miarabantsika tratra ny taona vaovao dia andaontsika amin'ny voninahitra an Jesosy avy hatrany. Aleluia. Voninahitra ho an Jesosy zany ny joko vavombela. Mizanana nan'olona trosa efa mataonany dia tsy mety voaloha mihitsy le izy satria le izy misy zanandreny dia tsy mety voaloha mihitsy dia namonjy sekoly tamin'ny mardi dia niteny pasteur Joe hoe alohan'ny 10 heures ozy izy mialohany amin'ny 10 ozy izy misy zavatra ataony tompo aminao dia ndraisiko tamin'ny amena le izy na tsy dia navesatra tao am-poko ary le hoe amena fa ndraisiko amena fotsiny dia avy eo tonga tany an-trano dia za tsy naneritreritry andohan'le trosa iny zany fa hoe tsy voaloha iny satria za niala tamin'ny asa dia gaga za fa nisy nandefa vola dia tao amin'le trosa mihitsy le izy mialohan'ny 11 heures le izy tamin'ny 11 heures latsaka teo zany dia rehefa ny alarobia iny fanena taminà le olona dia nambarany hoe tsy haiko izy nambarany fa misy zavatra manery anao izy nambarany andefan'le volany aminao dia nambarako izy hoe sauf etsepoky fotsiny izy nambarany dia izy nambarako hoe ka pasteur Joe efa niteny hoe alohan'ny 10 heures dia efa milamina foana zay dia nefa izy tsy mahalala ny olako mihitsy zany fa Jesosy nahita an'le izy dia foana Jesosy le trosa dia ho an Jesosy voninahitra. Aleluia, andao tiaka mafy aho an Jesosy fitsiny vavombelona manaraka. Aleluia. Faly miarabantsika rehetra koa tratra ny taona vaovao taon-jobily. Misy tena misoratra masina hoe miambina foana mpiambina raha Jehovah miambina. Mivadin'izany koa mampatatra ny zavatra zay. Za zany isan'ny olona tena presque maniaka amin'ny resaka sécurité ny tanàna. Dia zavatra nitranga tamin'ny 30 alina fo 31 avy nivoaka zay dia nody dia tsy voahidy le varavarana fidiran'ny olona. Fa fidiran'ny tômôbilina ny voahidy dia sady mipetraka tao am-baravarana ny lakile dia 31 fo maraina dia andeha hividy mofo maraina dia gaga be fa tsy nidy le varavarana dia tena hoe tena deraina Jesosy fa zavatra tsy takatra isay zany ny andro alina ny eny aminay mangingina le izy misy lalan'ny olona misy lalan'ny tômôbilina fa tena hoe deraina Jesosy dia teo zany dia tonga sainy hoe ahoana zany mitranga amiko satria zany isan'ny tena malina be raha voaresaka hoe hidim-baravarana zany
nahidina tômôbila. Dia ny 3 IV4 indray a dia tsy voahidy indray le vavahady fidiran'ny tômôbila fa le fidiran'ny olona indray nidy. Dia ozy izy mivadika hoe tsy nidinao izy izy le gadanan'le vavahady lehibe. Dia tonga saina zany dia isaorana ny Jesosy fa zay aloha zany isaky ny andro efa mivavaka zany a dia apetraka amin'ny Jesosy foana ny fiarovana ny tanàna, miantso ny rahan'i Jesosy a, miantso ny anjeliny, miantso ny Jesosy nireka ny anjeliny ambina ny tanàna fa tena miambina Jesosy. Rehefa ampelantanana ny fiainantsika tsisy maromboka ny ampelantanana. Dia raina Jesosy. Raha tiaka mafy ho an'i Jesosy ny amin'ny fiarovana. Amarana antsika azy a Pasteur Junias. Faly miarabantsika mianaran'i Jesosy a, voninahitra ho an'i Jesosy riry ihany amin'izao taona vaovao zao. Raha taorinan'ilay 23 décembre ilay tsika tery nanao krismasy mahagaga dia lahadiny iny a dia tsy fantatra fa tonga dia marary tapoka zany dia miolakolana ohatran'ny hoe minaira siatika dia nefa tambatra mandoa rehetrarehetra zany eo. Dia vonahitany iny moa ny tena zany dia zandray tsika ohatra tsy tonga dia Jesosy natsoina. Zandry ny natsoina satria tsika manandrandro dokotera. Zao avy manjoana izy mianadasa amin'ny dokotera daholo dia zao avy manjoana, zao avy manjoana. Tonga dia efa par telefona ty hoanina amin'ty hoanina. Zay nampidirina rehetra naloto daholo tsisy mipetraka amin'ny tokony ho izy le fanafody miaraka amin'ilay rano zany. Jesosy efa inona ndraindray koa anao rehefa tena le tratran'le zavatra ohatran'iny a tsy mahavavaka zany. Zay ny ilaina le vavaka foana satria misy amin'ny fotoana tena miantso ianao tonga dia efa hoe ty lefa fandray amin'ny Jesosy matetika. Dia tsisy mipetraka le izy miazona ny fanafody le miazona le tsy mandoa amin'izay le fanafody mba afaka miasa. Tsisy mipetraka mihitsy na kely ary tsy indre mandeha. Farany tonga saina dia zany somary nanelingelina amin'ny pastera efa andeha iny natsona pastera dia misy rano veo aminao izy, misy rano veo kaiky eo dia nentiny ambavaka le izy dia sotroina. Fa zavatra nitranga dia zao sotroina le rano hoe misy fafaka izany tandindro rano Jesosy ao a dia sotroina. Dia vita sotro le izy a dia mbola naloko le rano rehefa avy eo. Fa zao zavatra mahagaga Jesosy tsy voaloha Jesosy. Le Jesosy nijanona tato. Alleloia. Dia nanomboka niasa le heriny dia akapoka Jesosy zany le nijanona tao dia tao anatin'ny herinandro zany dia niona tamin'le zandriko tany Amerika moa zany dia zao avy ny analizy ho ataonao a manao resaka calcul izy rénal dia ny prostate dia teneny daholo zany ny zavatra rehetrarehetra mila jerena atao écho azy zao. Tena raha ohatraohatra zany ny zavatra misy aloha ny tena aloha entina manompo izy ity amin'izay a lamina. Dia ny fotoana niona tamin'ny rahalahy dia nifampitondram-bavaka dia voninahitra ho an'i Jesosy a fa afaka le izy a dia le sinina rehetrarehetra tokony hanaovana écho a tsy hita teo amiko tsy fantako hoe nakaiza le izy fa dia voninahitra ho an'i Jesosy regany. Ndao tsika ritsangana antovy mafy aloha ny tiako ao an'i Jesosy fa tsy haiko mety mbola tavelany amin'ny 2023 ve ny fitiavan-tanananao an'i Jesosy. Andao tsika hitsangana dia tiaka mafy be ho an'i Jesosy a. Dia ndao tsika hisaotra an'i Jesosy fa mandinika sy mahita ny fiainantsika tsirairay avy Jesosy. Alleloia. Ianao zao mety miteny hoe tena nen'le ranabavy teo zany mety hitany fa ny anahy tsy hitany. Fa maninona moa anontany kely ny akaikinao fa maninona ara hoe? Fa matoa izy mahita neny iny dia fantany koa ny ianao. Amen. Le ranabavy teo zao tao amin'ny sekoly nandefa teny Jesosy mba hanavaka azy tao amin'le longozy ny anjerany. Ny ndato ery a tena hoe ny anjelin'i Jehovah mitoby mandidina izay matahotra azy a dia miaro toro foana mpiambina ratsy Jehovah miambina ny tanàna. Dia ny Pasteur Junias a tena Jesosy manasitrana manamarina ny teny mifampivavaha mba ho sitranareo
dia ndaontsika hideran'i jesosy fa raha natsiaro andreny anankitelo ireny izy a raha nanafaka trosa izy a matoki fa efa niteny izy fa taon-jobily ty taonty a hita ny fiainanao dia rao fotsiny izy a ankalazao fotsiny ianarany asan-drato ny tananao dia ome voninahitra izy ray amin'ny anaran'i jesosy misaotra anao zahay manome voninahitra anao zahay jesosy a misaotra fa nandefa teny ianao mba hanafaka anay tao amin'izay longo ny anjeranay natomboka ao zany tamin'ity taonty a ary fantatray fa niteny ianao fa taon-jobily ho anay ty taonty dia mankasitraka mpisandrata aoka ny anaranao irery no memboninahitra eto amin'ny fiainanay misaotra jesosy a fa na misy miambina raha ny tranonay rehefa tsy ianao miambina ny tanàna dia sasatra foany zany fa na dia tsy midy ara ny vavahady na dia tsy midy ara ny varavarana rehefa ianao miambina kosa dia voaro ny momba anay ray manontolo misaotra jesosy a fa rehefa mifampivavaka ny mpanomponao rehefa nandefa teny ianao dia nositranonao nofitsoranao ny fanasitranana misaotra ray amin'ny anaran'i jesosy ny amin'izany famantarana izany misaotra ny amin'ny fahagagana misaotra fa manamarina ny teny ianao ary misaotra fa taon-jobily ho anay ty taonty ray amin'ny anaran'i jesosy a omem-boninahitra mandrakizay ny anaranao a ary aoka ny anaranao irery no hisandratra eto amin'izao toerana izao a amin'ny anaran'i jesosy amen andaontsika hitehaka mafan'i jesosy a andraisantsika ny mpanompon'andriamanitra mbola mamerina amin'ny fiaravana tratra ny taona tsika dia meny tompotaona vaovao a dia tokony tafy vaovao rehefa faraparana iny taona anomboka ny fety manomboka ny krismasy a anomboka ny faraparan'ny taona mamarana ny taona dia vitivitafiana vaovao tsika fa isika nefa tokony mitafy any kristy a manomboka izao mitafy ny toetrany amin'ilay toe-po tia mamela hatrany raha jerentsika ao amin'ny lioka toko fafito a nandiny fafito amby efapolo lioka toko fafito ary amin'izany dia lazaiko aminao voavela ny elony be fa be fitiavana izy fa izay voavela tamin'ny kely dia kely fitiavana eto izao dia hoe nisy voavela tamin'ny be dia voavela tamin'ny kely fa ny zavatra andrasan'i jesosy amintsika tsiray avy a dia anana ny toe-po mamela hatrany aoka tsisy tsy voaloza izy araka nyvolazan'ny romana toko fahatelo amby folo andininy fahavalo a izay maneho amintsika fa misy zavatra tokony ho aloha atsy hatrany a aza vela tsisy voalohana amin'izy na amin'izy afa-tsy fifankatiavanareo ihany fa izay tia namany dia efa nahatanteraka ny lalàna anisan'ny toetra tokony tafitsika ny toe-po mamela tsika zao a na tamin'ity tontolo andro ity ary dia rehefa riva manao bilan fiainantsika dia hoe jesosy ninninona zavatra nampalahelo anao tamin'ity tontolo andro ity a dia mamelana mety efa tsy manota be ianao mety efa zavatra kely mety noho ny tsy fankatoavana kely hoy ianao fa zao mila famelana amin'i jesosy zay a zay vao voavela dia anao nefa indraindray a dia rehefa mangataka amin'i jesosy an'io hoe famelana io a dia misy andrasan'i jesosy amintsika ihany koa araka voalazany eo amin'ny matitiko enina andimy dimy folo raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo dia indraindray tsika mandrefy ohatra hoe misy olona efa resaka taminao zany dia nampitondra alahelo anao zany dia misy zavatra tena mavesatra mihitsy zany raha eo amin'ny olombelona dia anao nefa mangataka amin'i jesosy a famelana amin'ny zavatra ozy ianao ohatra ny tsy dia maninona jesosy tsy mijery hoe compareo ilay izy ka ny anany ozy ianao le zavatra nataoko ohatra ny raha lanjaina dia mety hoe 3 gramma fa le nataon'ilay olona 3 tonnes azonareo ve tiako tenenina fa ny tiany jesosy a mitovy amin'i jesosy ny famelana ny fahadisoana
sy ny eloka be vava mety nataon'lay olona fa rehefa mamely ianao dia zao ho azonao ihany koa ny famelana avy amin' Jesosy. Ary ny zavatra tena lehibe rehefa navelanao lay zavatra tena nampalahelo anao nataon'lay olona dia ny zavatra hitranga dia zao satria nyfona ho azy ianao dia hiova lay olona ary ho lasa be fitiavana anao ihany koa izy rehefa aveo satria navelanao tamin'be izy. Nahazo maimaim-pona nareo izy ka tokony zara maimaim-pona. Maimaim-pona ny famelan-keloka nomeny Jesosy. Fanasitrana maimaim-pona, fananganana maty maimaim-pona. Zay le voalaza eto hoe sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovim-boka, avoainy demonia, efa nahazo maimaim-pona ianareo ko manomeza maimaim-pona. Raha nomeny Jesosy famelan-keloka maimaim-pona ianao dia mizara ihany koa maimaim-pona amin'ity taona vaovao ty. Dia averiko indray aza lanjaina ilay izy hoe ampitoviana ilay izy dia hatreto ny samy afaka ho ilay fomba fitenena an'izay, eto mitovy dia samy afaka dia tsy avelanao zany ny ambiny fa zao mamela amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, fananao rehetra dia nitovy ampitiavana izany fa dia izao no izy hiaina amin'ny fifaliana ianao. Mamela ny heloka ny manodidina anao, mamela ny vadinao, ny zanakao, mamela dia izao no izy ho tsapanao ny alehibe ny namelananao ihany koa satria namelanao Andriamanitra. Ny zavatra nomen'Andriamanitra ny tsirairay avy dia famelan-keloka. Barabasy koa ary nahazo famelan-keloka izy. Raha tia izy ny tokony nalefa fa zao izy koa dia nahazo izy. Efa nentin'i Jesosy daholo ny heloka ny tsirairay avy. Noho izany aza manavaka ianao hoe itya atrery kosa aloha dia ho avelako fa tia mila mifona mihitsy ilay olona dia apetro amin'ny toerany tsy mahalany ataony efa toriteny teto zay apetro amin'ny toerany tsy mahalany ataony izy tsy mahay mifona izy zany dia anjaranao iny mitondra fifonanao azy dia aza komparena aza lanjaina le nataonao taminy sy le nataony taminao fa zao ny tiany Jesosy na azonao maimaim-pona na ninona hoe ny everinao hoe alehibeany zavatra vitany nampalahelo mamelana azy fa zao andray fifaliana ianao dia andray famelan-keloka koa ilay olona dia hiova ilay olona satria raha tsy mamela ilay olona koa ianao dia tsy afaka hitondram-bavaka ho anazy. Vavaka tsika zao mba aminao zany toe-po tia mamela amin'ny fotoana rehetra zany nizaniza mety nampitondra ndanaloha mifona raha ohatra hoe nampalahelo olona fa renao kosa nampitondraina dia mamela satria maimaim-pona nanomezan'i Jesosy ianao an'izany dia zareo maimaim-pona koa famelan-keloka. Azandrato ary mivavaka ao ray ny tsara indrindra mianaran'i Jesosy misaotranao zay Jesosy ny amin'ity taom-baovao ty fa menao fotoana indray ahafahanay miomana miatrika amin'izao taon-jobily zao ny toe-ponay Jesosy toe-po tia mamela dia tianay ao anatinay. Ninona Jesosy zavatra malaky mahazo anay ka mihazona alahelo, mihazona zavatra maro izay mety nataon'ny olona nampitondrain'ny olona. Ianao nilaza hoe efa nahazo maimaim-pona nareo dia manomeza maimaim-pona. Jesosy maimaim-pona ny nanomezanao famelan-keloka teo amin'ny hazo fijaliana. Maimaim-pona nadatsahanao ny ranao tsisy nalohanay izany na kely ary fa ny safidinay fotsiny no andrasanao dia andraisanay an'izany famelan-keloka izany. Iza Jesosy amin'ity androany ity ka mbola ao anatin'izany hoe toe-po tsy mahay mamela zany dia ataovy eo anatin'izany ataovy etaetan'izany ka hitombo ao anatin'izany Jesosy ka olo famelana ary tafy anao mitoetranao manomboka izao mandritra ny taon-jobily ty amin'ny anara-maheran'i Jesosy. Amen. Lohantsika tehaka mafy be ho an'i Jesosy dia andray mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Manasanao hitsangana ary hisaotra ny tompontsika ankasitraka an'Andriamanitra tsika fa no tehiriziny ary isan'izay nampidiriny ao anatin'izao taona vaovao
izao. Ataontsika iteka mafy tsara ho an'i Jesosy aloha. Raha hanambarany planiny Andriamanitra dia tsy afaka handray ny planiny ianao raha tsy misafidy ny anadio ny fonao hamotsitra sy hamela heloka. Betsaka ny zavatra mifamaofao betsaka ny zavatra mety mitranga sy miseho eo amin'ny fiainanao manokana, fa mandraisa fanapa-kevitra tsara androany ao anatin'ny programa fanombohana taona vaovao. Avelao izay tokony ho avela, atreo vaovao indray ny taonanao ao anatin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Ny antony raha misy zavatra azonao anatin'ny fonao dia lasa amakivaky ny taona miaraka amin'Andriamanitra tsy ho hitanao ianao, satria Jesosy sambatra madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Avao fontanao dia antsika isotra an'Andriamanitra fa tafiditra somatsara anatin'ny taona vaovao isika tsiraray avy reto. Misaotra ray aminaran'i Jesosy. Ny famindraponao no renay, fa nitahiry anay sy niaraka taminay. Nampidirinao ho isan'izay nahita nyity taona vaovao ity izay. Misaotra ray aminaran'i Jesosy fa ianao no manome ny hery, ny tanjaka, ny fahasalamana, ny fahavelomana sy ny tombonandro. Misaotra fa nametraka teny fanairana teny ambava mpanomponao ianao alohan'ny hidirana amin'ny hafatra sy ny teny. Afaka hiteny ianao nefa mety tsy ahitanao izay. Raha mbola misy falitonana anatin'ny fona ihany na misy vesatra, na mety misy olona mety hanananay alahelo, atonga anay mety andre fa tsy ahitanao, mety hiezaka hiaraka aminao fa tsy ahitanao, mety hiezaka handray ny teny avy aminao nefa tsy hifankahita aminao. Ary tao zava-poana izany satria mila mifankahita amin'ny fanatrehanao izahay tsiraray avy reto. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana androany. Eto amin'ny fanatrehanao izay no mandray teny, mandray hery, mifandray amin'ny fanatrehanao. Ary mino izay amin'ny anaran'i Jesosy fa ho tsara fiomanana ny fiatrehana ny taona vaovao miaraka amin'ny fanatrehanao. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy verina masina sy manankery avy Nazareta. Amen. Amen. Tena kaikinao tonga soa anatin'ny taona vaovao ianao hoe ao aorian'ny toriteny hoe dia manao bonane indray antsika hoe. Izay faly aloha fa anao an'izay rehefa avy eo ok izy diaka mafitsara ho antovo. Alleluia. Misy hira anankiray izay nangatahako mba ho atao hira efa ela be zany nataontsika. Nentsika namakivaky croisade maro samihafa ilay izy ny zavatra entin'ilay tonony dia ny hoe mangeta-hita an'Andriamanitra zasy ianao, ary tena mila mangeta-hita azy amin'ny fotoana rehetra, satria izy ny afaka mameno antsika, izy ny afaka tarika antsika, ary manatentsika fa iseho indray ny voninahiny amin'ity taona ity. Amen. Tena kaikinao afaka iseho amin'ny fiainanao ny voninahitr'Andriamanitra hoe miara-minao an'izany tsika hoe amen. Dao ataontsika ity raha etaetanao Alleluia. Afaka mandefa tononkira Utuana
tady anao zay tompo Naiza ho aleanao fitony ty ataovy azoantoka fa mangeta hitan'Andriamanitra foana ianao. Amen. Mankalaza anao zay Jesosy, averiny aminao ny voninahitra, amakivaky an'ity taona ity zay Jesosy a, entinay tao anatrehanao ny etahitanay, iombona aminao, iray aminao, iara-dalana aminao, angeta hitanao isanandro isanandro. Amin'ny takarivo ity dia ataovy mahay manokatra ny fonay indray zay, afaka andray ny fahamarinan'ny teninao, iomananay amin'izay programa tianao atao, teanao zavatra ianao, ary manambara ny fihevitrao sy ny programanao amin'ny mpaminany mpanomponao. Dia misaotra betsaka satria tsy hoe miditra amin'ny taona vaovao, kôdikôdy tsy mahalala an'izay tokony atao zay, fa ambaranao melohan'ny idirana, eo ampidirana ny ao am-ponao sy izay tianao atao. Misaotra raha eo amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Teka mafy be tsika ho an'i Jesosy a. Tena akaikinao a, tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe a, andray tenitsika hoe a, hiatrehana ny taona hoe tehaka mafy be ho an'i Jesosy. Maza ho toerana vetivety. Ny tondra ny teny a mahakasika ny taona 2024 mpanompon'Andriamanitra, ary mangataka ny tompo mba ho tafaverina izay message androany a, afahantsika miomana hiatrika an'izay ao am-pon'Andriamanitra tiany atao.
Enao manana programme anao ty 2024 ty, mety nametraka vision ianao, nanao planina manokana. Tsy ratsy zany a, fa ny tsara indrindra dia ny fiverenana ao amin'izay tenenin'Andriamanitra mba hifanandrifya ny visionanao sy ny zavatra omanin'Andriamanitra. Anio manokantsika zany dia hijery a ny lohahevitra nampitondraina ny lohateny hoe taon-jobily. Tena kikinao a tratra ny taon-jobily ianao io e. Ny fahafantarako an'izany jobily zany taloha dia jobilina mariazy, jobilina fiangonana, jobilina mpanompon'Andriamanitra anatina asa fanompoana. Fa rehefa nazavain'ny tompo ilay izy a, dia gaga ianao fa tsisy idiran'izay mihitsy ka ilay izy, fa ampiasain'ny olona amin'izay mandresy lahatra azy le zavatra tian'Andriamanitra atao. Izay no mahatsara miverinao amin'izay lazain'i Jesosy a, mba ahafahana mandray sy misitraka fanaraka amin'ny teniny. Mino fa hanomboka tsara miaraka amin'ny tompony antsika androany a, hiatrika ny taona. Anisan'ny fanombohana tsara dia ny fahafantarana ny programa avy amin'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay tsy ho diso ny programan'Andriamanitra ianao amin'ity taona ity a, dia tsy hisy fahararahana zany, satria ny avy amin'Andriamanitra dia voninahitra ho amin'ny voninahitra, fahatsarana ho amin'ny fahatsarana, finoana ho amin'ny finoana. Nampitenin'ny mpanompo n'Andriamanitra ny amin'ny teny fikasana 2024, ary nanambara ny tompo fa taona jobily a ty taona ity, zany hoe taona fanavotana, taona fankasitrahana ary taona fahasoavana. Marihana aloha fa mifamatotra, misy zavatra mifamatotra eo amin'ny pasteur izay ray aman-drentsika fondateur ny asa fanompoana sy ny asa fanompoana. Satria ny teny tompo tamin'izany hoe amin'ny ora fahatelopolo izy dia ampiasanao a. Dia izay ora fahatelopolo izay no mifanandrify tamin'ny taona 3 a, nitsanganan'ny asa fanompoana atao hoe hvkl-mission. Tamin'ity taona ity indray dia nametraka teny nanokatra révélation Jesosy, nametraka napafantatra amin'ny pasteur hoe firy taona ianao ozy izy zao, 50 taona ozy izy. Tsy za zany le 50 taona, fa i pasteur Rodolphe. Dia ozy izy Jesosy a, tafiditra ao anatin'ny 50 taona zany ozy izy. Ny asa fanompoanao, dikan'izay amin'ity taona ity zany le 50e année mifanandrify amin'ile taonan'ny pasteur izay tendreny Jesosy a tamin'ny fanangan'ny asa fanompoana, dia mifanandrify amina programan'Andriamanitra anankiray a atao hoe jobily. Ty hafa mafy ho an'i Jesosy. Ao anaty Baiboly a dia misy zavatra asain'Andriamanitra atao. Tafiditra ao anatin'izay a lay jobily. Arak'ilay voalaza teo a dia ozy izy ny Levitikos 10:20 ka hatramin'ny 4:20 ndao tsika dia ndao avy hatrany dia hovakiantsika ny zavatra nomen'Andriamanitra Mosesy a nasaina notandreman'ny zanak'Israely. Levitique chapitre 25 verset 8 à 14 milaran'i Jesosy. Ary manisa sabata taona 7 ho anao. Tadidio izy sabata taona 7 zay voresantsika zay vetivety rehefa avy eo, fa les 7 ans a relâche ny fiantsony azy. Dia les 7 ans fois 7, 49, dia 50e année a iny le jubilé. Dikan'izay misy karazana relâche impito a dia tonga ao amin'ile jobily. Zany hoe ny vokatra rehetra hita ao amin'ile relâche na le fanafahana dia mitambatra ao amin'ile fanavotana. Hitantsika izay raha aveo fa tio isika le teny. Ary manisa sabata taona 7 anao, 7 taona impito. Ka ny anisanao ny andron'ireo sabata taona 7 ireo dia 7 taona. Mitsofa anjomara feo amin'ny andro 10 tamin'ny volana 7, dia amin'ny andro fanavotana no itsofanareo anjomara eran'ny taninareo. Marihana ihany koa fa ny dikany hoe jobily a dia feo anaty trompetra. Zany hoe ao anatin'ilay 50e année
asain'Andriamanitra amasinina dia mariana amina fitsofana anjomara ho fampatsehivana ny olona fa tia le taona izay nitenenin'Andriamanitra fa ho spesial ao anatin'ny 50 taona misesy. Dikanao jobily zany dia feona trompetra mitsoka maneno mampatsiaro ny Israely fa tonga ny taona fankasitrahana, fanafana sy fahasoavana, année de grâce. To dia misy amnistie. Ianareo dikany amnistie. Dikany amnistie rehefa tonga ny taona ohatra toy izao dia mamoaka listana olona ny filoham-pirenena na ny mpanjaka milaza hoe reto olona rehetrarehetra ny emponja reto dia votsitra fotsiny tsotro zao amin'izao dia mois de janvier zao tsisy fanazavana, tsy hoe naninona, tsy hoe maninona, fa to dia votsitra fotsiny zareo mety hoe misy fepetra. Fa zay le endriky le amnistie ary zay le tafiditra anatin'le hoe jobily. Toy izy le teny naran'i Jesosy. Amasiny ny taona faha-50 miantso fanafahana amin'ny tany ho amponina rehetra eo aminy jobily ho anareo zany. Zany hoe misy fanafahana ho an'ny mponina avereny hoe rehetra. Ny zavatra tian'Andriamanitra atao amin'ity taona ity zany dia ho an'ny rehetra. Tsy mba nitehaka ao an'Andriamanitra. Tafiditra anatin'le rehetra ne ianao. Lasaizintsika teo. Lasaizy. Koa samy mody any amin'ny taninareo avy ianareo sy any amin'ny mpianakavinareo avy. 9:12. Jobily ho anareo zany taona faha-50 taona zany. Jobily ho anareo zany taona faha-50 zany. Aza mamafy nareo ary aza mijina izay maniry ho azy avy tamin'ny vona intsina tamin'ny fararano lasa, aza miotiny avy tamin'izay tsy namboarinareo. Jobily zany ka ho masina ho anareo, izay vokatra ilaina any an-tsano ho haninareo. Amin'izany taona jobily zany dia samy mody any amin'ny taninareo avy nareo. Ary raha mivarotra na mividy zavatra amin'ny namanareo ianao, aza misy manao sarotra. Zany hoe ny jobily koa zany dia taona ny commerce tsotra. Alleloia. Ozy izy eto Andriamanitra eo amin'ilay fotoana faha-50 aza miseho mpivarotra enjana be vao mangataka fotsiny le rahalana eo mba hividy an'ity aminao dia amrao izy misy dikany daholo zany. Io zavatra nolazain'Andriamanitra io dia voasoratra tao amin'ny bokin'ny Levitikosy. Ny bokin'ny Levitikosy dia maneho ny taridalana ara-panahy ny amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Raha tsy nisy zany Levitikosy dia nivoaka ny Egipta namakivaky ny hevitra sy niditra ny tany Kanana ara-nofo be fotsiny zanak'Israely. Eo no ahitana fa Andriamanitra dia Andriamanitra fanahy. Tadinareo tenen'i Jesosy, Andriamanitra dia fanahy ozy izy. Ary ny zavatra teneniny sy ny mahamaiky azy ary ny mahatery azy anetsehany heriny dia zavatra ara-panahy. Possible ianao tafiditra ny tany Kanana, fa raha ohatra ka tsy misy arofanina ara-panahy ifeny fahafahanao miaraka amin'Andriamanitra ara-panahy dia zava-poana le tany Kanana, satria ny mamaiky an'Andriamanitra voalohany tsy le tany Kanana irianao fa le fiarahanao amin'Andriamanitra mba ara-patateraka an'izay ara-panahy. Tafiditra anatin'izay le nilazain'Andriamanitra momba ny jobily ato amin'ny Levitikosy toko fa 10:20. Misy karazany telo zany le jobily. Misy ny jobily ara-tantara, jubilé historique. Io le nasain'Andriamanitra natao tamin'ny andro ny zanak'Israely. Rehefa zoina nefa dia tsy nety vitany zareo atsakany sy andava mihitsy ny jobily io. Mihaino tsara vetsika. Zany hoe rehefa nandeha zany ny fiainany zanak'Israely dia le 7 taona foana ny modiny respekten zareo fa le faha-50 tsy vita mihitsiny. Ohatra ny sasany le manatrika eto zavatra sain'Andriamanitra to dia tsy vita foana iny, ohatra n'iny koa le nanjoany zareo. Fa mino fa iovy zany satria efa tonga Jesosy. Amen. Misy ny jobily ara-paminaniana na jubilé prophétique, satria Jesosy nahatanteraka an'le tena jobily. Ho fanaporofona fa ny zavatra ara-panahy sain'Andriamanitra atao tsy ho vita ny nofo zany mihitsiny, tsy maintsy miaraka amin'ny fanahy ianao vao mahavita an'le izy. Dikan'izay ohatran'ny normalina ihany raha tsy vitany zanak'Israely le izy, fa tsy maintsy niandro fidinan'i Jesosy vao afaka ny célébrena le jobily. Ary ny jobily fahatelo farany dia ilay jobily vonona ho anao ao amin'ny Kristy androany. Le ara-tantara le tokony natao tsy vita, le ara-paminaniana le nifitain'i Jesosy,
ary le vonina le ao amin'ny Kristy androany apatsihevon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny fikasana alohan'ny atrehanany taona fa enao nanana an' Jesosy io efa nisy jobily vonina atao amin'i Jesosy ao anatinao hatramin'izay fa ty taon'ity fotsiny programa amoan'Andriamanitra n'le izy ho anao satria apatsihevona atao zao fiandohan'ny taona zao fa efa ao le izy zao zany le jobily io tsy hoe amin'ity taon'ity vo ao amin'ny Kristy mila mazava zay fa efa atao le izy fa tsika mety tsy nafantatra fa manomboka ny taona toy izy Andriamanitra hoe ty indray ny avokako amin'izay efa ato amiko ho anao amin'ity taon'ity dia mierina indray ny taona dia mety amin'ny 2025 zavatra fa tsy apozintsika efa ao amindray no avoakany tsy kelikely arakaraky ny arahantsika aminy tenona kaikinao le jobily efa vita hoe avereny le jobily efa vonina hoe ary ao amin'ny Kristy le izy hoe manaraka tsarantsika hatreo a ohatra zao no mahasamihafa n'le fanafana isaky ny 7 taona sy le jobily isaky ny 10 taona averiko le nazavaiko teo isaky ny 7 taona dia misy zavatra sain'Andriamanitra tao dia isaky ny 7 taona isaky ny 7 a maraka tsara tsika alleloia dia fa 10 taona eo ny tsofina ny anjomara atateraka ny jobily isaky ny 7 taona zany tsisy anjomara tsofina fa tonga dia samy manisa dolo fotsiny olo hoe ty le 7 taona dia samy miexécuté amin'izay asain'Andriamanitra tao ohatra Deutéronomia 15:2 naran'i Jesosy ao amin'ny Deutéronomia 15 les relâches ary ao amin'ny Lévitique 25 les jubilés fa ao amin'ny jobily tanteraka daholo zay fanafana mety mbola tsy nitranga atao amin'le relâche impito taovroana maheno tsaratsika ao ary inona no mitranga ao anatin'le isaky ny 7 taona impito dia mifara ao amin'ny jobily ny anaran'i Jesosy Deutéronome 15:2 ary izao no fomba amin'ny fanafahana ny tompotrosa rehetra izay nampanana vola tamin'ny namany dia hamoy izany tsy hanerin'ny namany izay rahalahiny andoha izy satria efa voantso ny fanafahan'i Jehova voafafa ny trosa zavatra nahavariana le témoignage androany teo avy tamin'ny fotoana tamin'ny talata izay efa tafiditra anatin'ny jobily tsy vitany hoe voafafa ny trosa fa voaloha mihitsiny mampitandrina anao betsaka izay efa niteneniko izay mbola tsy nitranga fa le tamin'ny talata mba nitranga ainao ve mahatonga izy nitranga tsy hoe zany ny omana be fa tafiditra anaty jobily le teny alleloia hitanareo amin'izay zay ny mahafinaritra le mandeha ao anatin'le programa voatendry tsy hoe ny tena ny lasa masim-bava tampoka amin'ny solony ray aman-dreny eto raha zany nafantatra zany be dehibe zavatra efa niteneniko tamin'ny talata atsoroko aminao zany tena sérieux zany ka fa hita zao vao tonga saina hoe manindry androany izy nampafadarin'ny tompo satria tsy natao anala izy fa natao an'le ranabavy iny tamin'iny dia mahavariana androany nefa vao hanomboka ny fotoana dia iny ny témoignage nomen'Andriamanitra sao dia misy olona tokony hampahirezina reto androany hoe efa mandaitra ny le jobily fa izy mbola tsy ohatra mbola tsy misokatra tsara fa misokafana le izy androany fa efa tafiditra ne ianao io hoe tsy mahenteka mafy tsara ho an-tompo tonga eto zany tsika hiteny an'le izy fotsy fa le izy efa natao hitranga Jesosy zany fanahinatinao hoe hitranga amiko ndray ve zany ajasiana an'izay ndray zay manimba zavatra zay tafiditra le programme ny jobily voafafa ny trosa reny efa nanomboka le izy tamin'ny talata reny mbola hitolo izy androany hitolo izy rapitso hatramin'ny fiafarany taon'ity hisesesy karazana vavolombelona zay rehetra namatitra anao hatramin'izay hoe soron'Andriamanitra tapahan'Andriamanitra fafan'Andriamanitra soloan'Andriamanitra alohan'Andriamanitra tsy mba hienteka ho an'Andriamanitra mino zao fa raha antanina zao le olona le resaka tamin'le taty teo tsisy fantatra le olona momba ny jobily zany fozy Andriamanitra hoe efa tafiditrinareo to ampiasaiko miara-miasa masoa zavatra rehetra satria ho ampidiriko ao anatin'le programme efa vonina indray nareo ny amin'ity taona 2024 ity zao zany io jobily io efa nisy tamin'ny 2023 fa mbola nohazon'Andriamanitra ho amin'ity 2024 ity reny nefa santionany hoe efa tafiditra zasenao sokafy tsara ny fo homany tsara ny ao anaty tsy ohatra ny 2023 ny 2024 anao tsy mahenteka ho an'Andriamanitra Lévitique 25:10 zavatra voalaza momba le jubilé amasino ny taona fahadimapolo miantso fanafahana amin'ny tany ampona rehetra eo aminy jobilo anareo zany samy mody any amin'ny taninareo avy nareo sany amin'ny mpianakavinareo jobilo anareo zany taona fahadimapolo taona zany
voafafa ny fahotana, le teo voafafa ny trosa, voafafa ny fahotana. Mariana isaky ny 7 ans les relâches, mariana ny feon'ny trompety isaky ny 50 ans les jubilés. Deutéronome 15:11, ny tany tsy ilaozan'olo malahelo izany no nidiko anao, isaky ny 7 taona sokafo tsara amin'ny raha lanao ny tananao, manaova soa mamafaza malahelo sy mahantra eo amin'ny taninao, manome eo mantra. Amin'ny jubilé, Lévitique 25:14, raha mivarotra na mividy zavatra amin'ny namanao ianao, aza misy manao sarotra. Commerce amoraina zany amin'ny fotoana ny jubilé. Raha manatrika eto zany misy le mpivarotra le mpanasarotra be reny, dia ho anao ty jobily ty iovanao aloha, satria Andriamanitra miteny aza sarotina ny resaka varotra amin'ity taona ity. Misy mihaino ve? Les 7 ans tsy andevontsony, fa le jubilé tafody any amin'ny taniny. Mino fa renao fa samihafan'izay. Le isaky ny 7 taona misy fanafahana, fa le isaky ny 15 taona tena tonga dia verina hatramin'ny voalohany tanteraka ny fiainanao, verina tahaka an'izay nananganan'Andriamanitra sy nanoman'Andriamanitra le izy hatramin'ny voalohany, tafody any amin'ilay fiavy, amin'ilay hitanao le programma nomanin'Andriamanitra very mihitsiny no amerenan'Andriamanitra anao, fa tsy hoe andeha hody any ambanivohitra ny avianao ianao. Fa misy programme zay, ty le programme avy ao ianao dia efa mivilivily, efa tsy hitantsony hoe lasa izy, dia ny sokafan'Andriamanitra ty 15 taona le jubilé ty amerenanao ao amin'ilay tena programme an'Andriamanitra tsara ho anao. Oragoraka ho an'Andriamanitra e! Ny 7 ans relâche manisa taona, fa ny 50 ans manamasina n'le taona. Zany hoe tena atokanao mihitsy zany lay taona araka le programme an'Andriamanitra. Mihoatra noho zany moa nefa ny sokafan'i Jesosy, satria ny tenanao mihitsy no amasinao ho an'Andriamanitra. Fa raha anatin'ity comparaison fampitahany ity, anatin'le 7 ans de relâche voataha ianao. Deutéronome 15:4, kanefa tsy dia hisy olo malahelo eo aminao. Alleluia! Tsisy mahantra eo aminao isaky ny 7 ans. Mihaino vitsika, tapitra ny fahantrana reto. Mba raiso ataovy amainina tsara fotsiny, na tsy takatry ny sainao ary izay hitranga, fa arao tsara fotsiny izay tenen'Andriamanitra. 7 ans fotsiny dia efa voataha ianao. Fa ny Lévitique 25:19 mbola tsara lavitra noho ny hoe manan-javatra eny tananao na manana fahafenona ianao na mety hoe voataha. Ozy izy ny Baiboly milaza Jesosy hoe amin'le jubilé, ary ny tany avoka-javatra dia inana ianao ka ho voky ary handry fahizay, na ihany koa hoe andro fahalemana. Le anankiray voataha ianao fa mila manidy vavahady tsara. Nisy témoignage zay teo azafady e, ao na ny témoignage teo, témoignage na lakile adino ka dana misokatra vavahady adino, fa efa tafiditra anaty le jubilé zay manomboka saison na sécurité, paix, fiarovana, fiantohana. Tsy maheno teka tena mirevidrevitra mifanandrivy amin'ilay fahamarinan'ilay teny ka reny zavatra mitanga reny zany tsy hoe tsy kisendrasendry reny, fa efa manomboka mampiditra Andriamanitra hoe ohatrohatr'izao le hitranga. Maheno tsara tsika, nanomboka nisy témoignage na trosa voafafa teo tifidina tyle jobily zay, ary tsy vitany hoe voafafa voaloha, mbola mihoatra no voafafa ane zany. Ny alina nytiako pastera mandalo amiko tsy le voly, ka raha mandalo aminao dia tsy alohanao le izy. Ebe hoe mahafantatra ny tompo e, akoatran'izay efa mazoto mandoa, dia alao teo tompo manana lalana ny tompo mba tsy hampanota anao. Dia le faharoa teo io le izy io, Lévitique 25:19 vakitsika teo, amin'ny fotoanany jubilé, andro fahizay. Tsy hoe voataha ianao dia matahotra ny fitahinana ny tananao dia manidy ny tranonao sy any amin'ny kofra amin'ny banky zay, fa andro fahizay. Tena akaikinao zavatrafa mihitsy le jobily hoe. Tian'Andriamanitra ho fantatsika fa tsy nilaina ny jobily raha ohatra ka tsy niody ny Adama. Araka ny voalaza mpanompon'Andriamanitra ihany koa dia nijanona teo amin'ny Genesis 2:2 ny Baiboly, ary tsy liana soratana ny ambiny raha tsy nanota i Adama.
kanefa nanoty Adama midika an'izay le fiodinany Adama midika fa miala amin'ny programan'Andriamanitra izy, le jobily nampanaovin'Andriamanitra midika famerenana ny Adama sy ny taranany ao amin'ny programan'Andriamanitra izay voalaza teo tsisy trosa, tsisy fatorana, tsisy fanandevozana, tsisy fanagadrana, tsisy fampahoriana, tsisy fahantrana, tsisy filaminana. Izy zavatra hitranga zany manomboka amin'ity taona ity tsy ampoizitsika eto amin'ny firenentsika. Aza mijery olona jereo Andriamanitra, aza miaino vaovao, miaino izay lazain'Andriamanitra fa mampiditra anao anatina saison anisan'ny faran'izay tsara indrindra no manomanao ny Andriamanitra ao. Alleluia. Ny mazava aminao izay ve le hoe zavatra miandratsika amin'ity taona ity? Zavatra tsara. Ilay jobily ara-tantara voalaza teo dia amin'ny boky Levitikos le izy. Nosoratan'Andriamanitra ary fanina ara-panahy ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ara-panahy. Na dia azo amiraina aza amin'ny fidirana ny tany Kanana dia asian'Andriamanitra ary fanina ara-panahy foana miaraka aminy satria tsy maintsy misy zava-panahy raha vao Andriamanitra ny resahana. Ty taona ity afaka tonga taona tsara fa tsy maintsy tsika miditra ao amin'ny zava-panahy. Izay mahatonga ny amin'ny le 15 miditra ny fifadikanana. Izay mahatonga ny androany men'Andriamanitra ny teny-fikasana. Izay mahatonga antsika miditra foana eo amin'izay fanefena sy fanamboarana, fanomanana ny toetra mba hahatonga ny Kristy hamonjitra an'ilay jobily tokony anao. Satria ilay jobily amin'izao tsy ao aminao. Azava ny resaka aloha. Tsy ao aminao io jobily io fa ao amin'ny Kristy. Resy Kristy ao aminao. Inona koa re zany pasiko tsy atao amin'ny Kristy ko ao amiko. Tsy ao aminao direct le izy fa ao amin'ny Kristy. Ka raha vao ratsiratsy fifandraisana amin'ny Kristy eo ianao. Odoy jobily, mazava izay angambany. Azonareo ve zany? Dikan'izay, na dia ao ary, dia mety tsy sitraka ianao raha vao tsy mifantoka ao anatin'ny fifandraisanao amin' Jesosy. Tsy hoe sokafan'ilay jobily dia anaonao foana ianao, izay fijoroana efa nataonao tamin'ny taona lasa, toizinao ary amafisinao sy ampitomboinao. Fa omen'Andriamanitra ilay programa hoe misy antiny atao amiko ho ataoko amin'ity taona ity, omeo tsara ilay fifantohana. Ny fijoroanao tsy noho ny amin'ilay jobily fa noho ny amin' Jesosy. Tsy mahay nitehaka ao an'Andriamanitra. Tandremo sao dia disondray hoe hitandrina amin'ity taona ity fa misy jobily, misy jobily. Lasa manompo jobily ianao. Lasa jobilista indray ianao. Fa tsy mpanaradian'i Jesosy. Tandremo, zavatra kely ohatran'iny dia efa midevily izy. Mahasarika an'i Jesosy ny fiarahanao aminy. Zay vao misitraka ny avy aminy. Le jobily avy aminy. Amen. Nasain'Andriamanitra ny Marina isaky ny 50 taona io jobily io. Amin'ny alalan'ny feona trompetra maneno manerana Israel. Ary misy zavatra mitranga aorian'io feona trompetra io. Araka ny mahataona hafakely azy. Araka ny plan'Andriamanitra nasainy nankatoavy ny zanak'Israely. Natao amasininy io taona io. Nantsona ny fanafahana sy fanavotana ho amponina rehetra. Tsy ankanavaka, tena kikanao tsy ankanavaka hoe. Tafiditra ao anatin'izany ianao io hoe. Indrindra afaka mody any amin'ny taniny rehetra, na mpanompo, na mpiasa, na andevo. Andriamanitra dia maniraka antsika an'kio tsy hanasaro-javatra. Le jobily faharoa. Ity le nataon'i Jesosy ary teo voatanteraka le nieritreretin'Andriamanitra. Satria le napetraka tamin'ny olona tsy vitan'ny olona satria ny olona marefo. Fa tsy maintsy Andriamanitra teneny ihany midina manao ny zavatra mpanaoviny voatanteraka le izy. Milan'i Jesosy zasy ianao. Nasain'Andriamanitra natao le izy fa tsy nety tanteraka tao amin'ny fiainan'ny zanak'Israely. Na le fanafahana isaky ny 7 taona dia indray mandeha, indray tsy mandeha, indray adino, indray atao, indray rehefa metimety dia ohatry ny atao dia rehefa ohatry ny adinodino dia tsy atao dia rehefa somary babo any firenekafa dia izy koa ny 7 taona zany tsika rehefa babo dia miadiady amin'ny tompo eo dia adinoina ny tenin'ny tompo dia rehefa tonga indray fagagana dia délivrer dia isaky ny 7 taona indray tsika. Miovaova arakaraka ny zava-misy ny fankatoavan'ny zareo an'Andriamanitra. Maika moa le jobily 50 taona ity dia tena tsy hita misy teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely. Ny antony ara-panahy le jobily. Nasain'Andriamanitra natao le izy ary tsy vita teo amin'ny nofo fa Jesosy rerina vita an'le jobily. Azo fitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Luka 4:4-20 ka hatramin'ny 9:20. Anomboka mission izy dia nambara ny anaran'i Jesosy fa na ny Jehovah no atao amiko. Keo aloha zany dia efa taitaitra daholo. Atao amiko? Henoko tsara. Eto amiko ny teneny sa atao amiko. Mila verina enony ny MP3. Mbola sisy MP3 tamin'izany. Fa ina tsara ny teneny hatao amiko sa eto amiko.
amin'ny teny hébreu zany tsy haiko aloha ohatrany tsy haiko tsara ny teneniny teo ny fanany Jehova no atao amiko satria nanositra itoroteny somafaly amin'ny malahelo izy wow tsara zany andeha ampahery-manitra izy mendrika mihitsy zany tokony atao mihitsy zany naniraka hitory fandefasana ampifatotra izy wow anafaka ny olona voageja sy voafatotra mahafinaritra zany anaty dika teny malagasy moa dia tsy volazo le hoe anasitrana ny vaky fo broken heart reo rehetra zay maratra-po dia tonga ho an'ireny koa ny Jesosy tsy haiko maninona malagasy nanolotra an'iny ngamba malagasy tsisy maratra-po ngamana eny sorony tamin'ny traduction le izy ampahiratra ny jambo wow anafaka nampahoriana bravo izy tsy miteka rehefa zany mana tantara le izy bravo izy ny olo tena zanaka tena mission andiva tsy 20 tsangana amin'izay Jesosy itorony taona ankasitrahany Jehova kozy ny olona fizy ianao ny andeha hitory an'le jobily zay tsy vitanahatra amin'izay ianao tsy miaraka anao amin'ny tempoly sy amin'ny synagogue koriko izy ianao niteniteny an'izany eo tsy fantany fa tonga teo Jesosy atateraka an'izay tsy vitan'ny olona aka ny toeran'ny olona ary amonjy ny olona ny anton'le jobily amin'io tsy ho anazy fa ho an'ny olona tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra Jesosy natateraka an'le taona fankasitrahana taona fanafahana année de grâce ny nataon'i Jesosy nanomboka tamin'izy tonga raha ny asa manasitrana sy mikarakara ny sahirana tsy misy antony enjehan'ny jiosy an'i Jesosy fa mahafinaritra zany tokony ataon'ny mpitory-teny fa teo amin'ilay hoe hitory taona fankasitrahana vao nanonona an'ilay hoe hitory an'ilay taona jobily tonga dia nitsangana tamin'ny fankahalana sy fialonana ny mpiaino rehetra ary tsy zaka amin'ny faritra sy ny mpanorandalàna ny déclaration an'i Jesosy satria io jobily io dia tsisy navita eny io tsara io jobily io ihany koa dia maneho ny tsy finoan'ny olona manoloana ny zavatra tenenin'Andriamanitra fa tonga le izy vitan'ny olona dozy ny olona rehefa tonga rehefa 50 taona eny Andriamanitra koa ndray rehefa miteny dia ohatrany somary miteny mihoatra izy fa izy akory eny havita an'izany fa dia mananina le ananiny boriboriana fotsiny le tsy finoana dia tonga avy any Jesosy ny teny hoe possible le izy ka fa tsy haiko razona hoe ny dikan'izany misy olona ny teny taminao hoe io fiainana io ohatrany tsy zany tsy avajareo le ananina tonga avy any Jesosy tamin'ny réveillon possible le izy ka ty 2024 ty anao zavatra eo amin'ny fiainanao tsy haiko mba ataovy tehaka mandresy lahatra hoe azonao tsara le zavatra tenen'Andriamanitra ao anao hoe tsisy nino le jobily matoa tsisy nanao ohatrany tamin'ny andro fanavotana apokalypsa 5 tsisy olombelona afaka mijery an'le boky eny an-tanan'Andriamanitra tsy afaka mandray tsy afaka manokatra tsy afaka manoratra ao amin'le boky tsisy nitomany lo olona tao an-dany tsisy dikan'izay tsy possible zany ny amonjena sy anavotana ny zanak'olombelona kanjo zay le kanjo amin'ity taona ity nitsangana ny liona avy amin'ny fireneny Joda Jesosy avy any Nazareta dia ozy izy le olona le no heverintsika fa tsy nisy ay nisy ohatr'izay mihitsy ny ahitako an'ity le jobily ity misy zavatra zay efa dia hoe tena raha ny amin'izay samy miandry ny fiavian'ny tompo sisa fa ilaza aminao fa amin'ity 2024 ity ahitany masonao andreny sofinao atsapy ianao fa marina amin'io tenin'io ny Andriamanitra ao tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra tonga avy any ny zanak'Israely miteny hoe aza tenenina le jobily fa zavatra tsy possible zany dia nitsangana Jesosy ny teny natongavako hitory an'le tsy possible teneninareo fa zay tsy possible aminareo possible amiko teo izy ao Marc 10:23 avec Dieu tout est possible mahatonga izy tsy possible hatramin'izay tsy miaraka amin'ny Dieu ianao fa manomboka androany afaka possible izy satria miaraka amin'ny Dieu ianao ary mbola mihoatra lavitra no miaraka amin'Andriamanitra Kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra mihoatra no miaraka aminao zao Andriamanitra amin'izao fotoana zao tafiditra ao anatinao izy amen atao hoe amen tovatra mihitsy Jesosy mihitsy le fanafahana Jesosy mihitsy le jobily tonga izy anatanteraka an'le jobily tonga izy hitory an'le jobily hoentiny ary izy mihitsy le jobily sy tehaka mafy be ho an'i Jesosy mahita fa mizavatra impossible mahita fa mizavatra impossible ho asehon'Andriamanitra aminao fa possible izy eo aminao manokana
amen. Lay fiverenan'ny olona mody any aminy dia izao ny fahafahan'ny olona mody ao amin'Andriamanitra, satria ao amin'Andriamanitra ny tena fiavian'ny olona. Dikany jobily zany, tafaverina somatsara ao amin'Andriamanitra, tsy miala ao amin'Andriamanitra tsony ny olony. Talohany 2024 zany mety mivoaka miditra kely ianao, hitatsita, mafana tsy mafana, mandrotsaka tsy mandrotsaka, manao ralia tsy manao tampoka indray, mandeha mihira dia tsy mihira indray. Tsy haiko azontsika ve manao mivoaka miditra ohatry ny lelonjaza. Tsy fantatra zany hoe inona ilay tena conviction. Fa amin'ity 2024 ity manokatra opportunité Andriamanitra tonga anao ho tena tafotsy somatsara ao aminy, atonga anao ho tena tafatoetra somatsara ao aminy, atonga anao ho tena atsapa fa ao amin'Andriamanitra ny mahasoa anao ary miaraka amin'Andriamanitra ny mampety anao. Ty 2024 ity ny taona tsara indrindra ao amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Za mahita amin'ity 2024 ity ho asian'Andriamanitra marika amin'ny fiainam-panompona sy ny fihazakazahanao. Tsy isan'ny olona mivenjivenjy zany tsony ianao. Ianao le tafatoetra amin'izay ilan'Andriamanitra anao. Tsy le olona le tratra amin'ny fiemorona sy le fiverenan-dalana ireny. Tsy le tratra le température mangatsika teo, mangatsika sy mivery retsony, fa le mirehatra tsara satria ny Andriamanitra ao afo mandevina. Dikan'izay raha mbola ao amin'Andriamanitra misy ianao mirehatra foana ianao. 2024 mirehatra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mitoera tsara fotsiny eo aminy fa efa ao ny anjara tokony ho anao. Alleluia. Le afa-troso sokafan'i Jesosy mba ho afa-pahotana avokoa ny olona rehetra, satria ny troso mila efaina koa dia fahotana ny anarany. Sady efaina ny trosanao ara-bola, fa ampian'Andriamanitra ko ianao ahafahanao manefa ny trosanao ara-pahotana, dia ho afaka ianao, dia tsy mitrosa tsony ianao, satria zanak'Andriamanitra tsy mahay manota intsony no anangahan'Andriamanitra anao. Le jobily fahatelo voalaza teo izay vononao amin'ny Kristy, dia izy Galatiana 5:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Galaty 5:1. Ho amin'ny fahafahana nanafahan'i Kristy antsika ka tomoera tsara aza mety ho azon'ny zioga fanandevozana intsony. Tena kaikanao misy jobily eo amin'ny Kristy hoe. Dia avereno Kristy mihitsy le jobily hoe. Ho amin'ny jobily nanafahan'i Kristy antsika. Vononao amin'ny Kristy io jobily resahana treto fanafahana io, afa-trosa, afaka ampiasa, afaka ny andevo, tsy zavatra mamatotra tsony, tsy zavatra mangeja, tavaverina any amin'ny taniny, tonga dia restauration, misy zavatra be dia be mitranga ao anatin'io fotoanany jobily io, ao anatin'ny événement ny jobily io. Dia izao efa vononao amin'ny Jesosy io fa sokafa ny masom-panahinao ahita ny fisian'le jobily, dia ampiomanina ianao, anomana ny ao anatinao ifandray amin'ilay programa izay nomanina ho anao. Ataovy izay tsara fifandraisana amin'ny Jesosy, dia hitanao fa ho fitsoran'i Jesosy le anjara jobily tokony manao ny amin'ity taona ity. Tandremo sao dia lasa fisaintsaina ianao hoe io jobily io tsy maintsy tanteraka foana, inona ataoko fa za tiany foana. Tiany ianao fa ny zavatra ataonao misy fotoana tsy tiany. Dao izay reglentsika. Tsika tsy adevitra ny amin'ny fitiavana ianao, ataoko ity fony mbola mpanota ianao rehefa maty hamonjy anao Kristy. Fa ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy kosa izay efa niteneniny fa tsy tiany, mila mandray fanapa-kevitra anao, atao fanomananao ny fonao hifankahita aminy mba ahafahanao misitraka an'ilay jobily efa misy sy efa vonona. Tsy te hisitraka ilay jobily ve ianao atao vaoamponao fa tena efa vonona io, efa dispo, tena jobily pro max be nefa voamanao aminao amin'ity taona ity. Sitsikitsiky moa manomana ny tsara indrindra ho anao Jesosy. Mila manomana tsara fotsiny amin'ny fonao ianao. Tsy hoe mitranga ho azy lisa manomana amin'ny fonao ianao. Vononao amin'ny Kristy io jobily fanafahana io. Le nasain'Andriamanitra natao isaky ny 50 taona teo amin'ny zanak'Israely io, nataon'i Jesosy tamin'izy tonga, ary afaka iainan'ny olona ao aminy ao amin'ny Kristy avokoa io jobily io. Après résurrection, nisy 50 andro, symbole tahaka le 50 taona. Nidina ny fanamasina, dia tanteraka teo amin'ny fidina fanamasina tao anatin'ny olona le jobily, ohatran'le 50 taona asian'Andriamanitra ny célébrena. Tadio fa Andriamanitra tsy voafetra ny fotoana, satria Andriamanitra mandrakizay. Tsy voatery miandro 50 taona anao vao hiresaka jobily, fa manonona programa Andriamanitra dia tafiditra anatin'izay ianao, satria ao amin'i Jesosy ny tanteraka le jobily tamin'ny fanamasina nidina sy nomena. Vonona ho an'ny olona rehetra io jobily ao amin'ny Kristy io, ary io le tian'Andriamanitra hifantohanao aminy mba hahafahanao misitraka an'io amin'ity taona ity. Zavatra efa misy sokafany mba hisitrahanao amin'ity taona ity, le zavatra tenenina atao izao fiandohan'ny taona izao. Amen. Fa maninontsika nomen'Andriamanitra n'izany jobily ho célébreny izany,
satria manao exercice Andriamanitra fa misy jobily fitsofana trompetra anankiray zay andrasantsika amin'ny fotoana hitsofan'Andriamanitra zay trompetra zay manjavona amin'ny fiangonana hovaina ho vatana vaovao ny vatanao ka raha vao tsy miselebre miaraka amin'Andriamanitra anatin'le fisitrana le jobily hita maso androany dia mampimebe rehefa hitsoka le trompetra n'le jobily tsy hita maso dia hiakatra hony ianao jobily eto ambony tany aloha zay vao le jobily fanjavonana miara-miasa masoa zany programme zany fa amin'ity taona ity sy manomboka amin'ity taona ity misy trano fisiny io jobily zay noman'Andriamanitra ho anao io amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy venamasa sy manankera avy Nazareta. Korintiana voalohany 15:52 vetivety toy ny ray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany iny rehefa misy le jobily resako teo dia hovany isika rehetra ka tian'Andriamanitra hifankazatra amin'le programme ianao ao ambadiky le trompetra tsofina tsy noho ny amin'le trompetra fa le programme mpanafahana ataon'Andriamanitra ao anatin'le jobily zay asaina ampafantarina anao fa vonina ho anao sy natao ho anao. Amen. Dikan'le jobily efa voalaza teo dia feona trompetra. Io feona trompetra io dia tsofina amin'ny lalana tandroka ary tandroka kosa izy io. Dikan'le hoe jobily amin'ny teny hebreo hoe yobel dia tandrok'osy lava tapahana. Tapahana le tandrok'osy lava be iny dia iny lasa anjomara. Maheno tsara tsika dia aza misaina an'izay loha ianao zay tsy manana an'izay loha tsika androany fa tondromaso efa miasa le izy fa tsy mila an'izay tsy mitena tsy mila tsofina le izy fa tsy hoe hiandry an'izay tsofina le izy vao valable fa efa amin'ny Kristy le izy fa izy fotoana tendren'Andriamanitra izy mpitsoka an'izay ho avy eo dia ho tsofina le izy dia faly ianao amin'izay fotoana izay. Tena kikinao efa amin'ny Kristy le izy fa azadino hoe tapahana le tandrok'osy lava be dia iny ny avadika ao anjomara tsofina ho pirofo fa misy fanavotana sy fanafahana faobe eo amin'ny tanin'ny Israely. Io le nasain'Andriamanitra tao tsy nataony zanak'Israely. Fa maninona ny tapahana le tandrok'osy lava be iny? Ny osy matetika dia manoto ary ny alehibean'ny tandroka eo amin'ny lohany dia maneho efa lehibe sy antitra le osy toy ny hoe fampahoriana manoto anao ela be zay le tandrok'osy lehibe fampahoriana maharitra manoto ny olona. Atsakany tandro raha enino tsara le izy misy symbolika be le izy zany hoe io zany dia manoto foana isataona manoto dia maharary dia mampahabory dia mampitomany dia mahavarina fa io tandroka io le asain'Andriamanitra tapahana. Dikan'izay raha manoto izy dia ny lohany marary satria le tandroka fampahoriana efa ny tapahana. Anatin'le fotoanany jobily zany le fampahoriana mihitsy no tapahana. Alleluia. Nataon'Andriamanitra symbolika le izy tapahana le tandroka mba tsy ho afaka manoto anao intsony. Tapotreo le manoto aman-taonany tapakeo ny heriny. Misy zavatra zany tsy eritreretinao sy tsy apozinao mety efa tsy konty ny zavatra angatanao mambavaka tso fa mety efa eritreretinao hoe tia ngamba ny miaraka amiko hatramin'ny farany eo fa amin'ity taona ity ho asehon'Andriamanitra aminao fa ho tapahan'Andriamanitra iny tandroka iny ho tapahan'Andriamanitra iny herim-pampahoriana iny ho afahany ianao efa afaka ianao ary ho esor'Andriamanitra zay fampahoriana aman-taonany miheveriny devoly anototonanao eo foana. Raha mba faly amin'izany dia mba sotiaka mafy tsara ho antompo moa. Le osy zany isa-taona me maniry maranitra makabahana indray izy manomboka ny mois de novembre izy makabahana décembre ray matoa izy mizakazaka be mihitsy efa mialavatra ny tany vao janvier totono indray ianao dia ohatrany tsy hitanao zany zay atao dia voatoto eo foana 20 taona 7 taona totono eo foana tonga fa 20 taona tapahan'Andriamanitra le tandroka dia lasa dia avany mbola manoto ihany tonga dia migraine tonga dia commotion cérébrale. Tsy haiko razanareo tsy any aminao ntsony ny dégâts fa manomboka mifindra toerana lasa any amin'ilay mpanoto indray ny dégâts. Izy zavatra iova amin'ity taona ity, izy zavatra iova amin'ity taona ity, avere zahay izy zavatra iova amin'ity taona ity, avere miaraka isa roa telo, izy zavatra miova amin'ity taona ity. Orakoraka mafy ho an' Jesosy. Halleluja. Tapaka iny azo vitana tapaka fa goana dia toe sady jerena zany le osy andeha anoto iny afa baraka satria le tandroka pahoriana ianao indray no hitsofanao fifaliana. Halleluja.
I zavatra i tsy mbadika e. Le zavatra fa nampahory anao iny ho ampitsombadian'Andriamanitra ho tonga fantsina anaovanao firam-baovao. Wow! Tamin'ny fotoana fanavotana Apocalypse 5 mitomany daholo ny tao an-danitra na dia tsy azo itomanina aza. Satria tsisy olona mendrika. Fa rehefa niseho Jesosy, Baiboly dia nilaza ary nanao firam-baovao ny tao an-danitra. Ny fotoana ny fanavotana ny ranomaso hovaina firam-baovao. Teo ohatr'izay mihitsy le izy, le tandrika entina manoto mampahory iny tapahana dia lasa instrument de musique. Raha voatsofina ny trompetra, miara-mioraka daholo ny olona afaka e. Dia le osy iny avy eo sady manoto mararendony tsisy tandroka tsony. Mahentehaka ho an'Andriamanitra. Tsy haiko hoe maninona tsy ny rambony no tapahana dia atao ahofahofa ohatr'izao. Na ny otana ny tapahana dia alaina dia atao vakivaky ety amin'ny fa le tandro any amin'le tena heriny mihitsy ny tongavan'Andriamanitra dia tapahana. Dia tsy hitany tapahana tsy hoe hitsahana fa ampiasaina hiselebrena an'Andriamanitra. Wow, zany zavatra tsy mbadika ny zavatra rehetra. Le fitaovam-pampahoriana teny am-pelantanan'ny devoly lasa fitaovana ahafahana manao firam-baovao hiselebrena an'Andriamanitra, hideklarena délivrance sy libération eo amin'ny zanany. 2024 miova tompo ny fitaovana. Aza misaina fitaovan'olona ianao aloha e, tsy izay le izy. Tsy ho lasako amin'izay fiara le olona atao tikely. Tsy izay. Miova tompo tsara le fananana ho ampiasaina ao amin'ny fahatsarana araka an'Andriamanitra. Zavatra tandrika tokony anaovana mozika iny, lasa iny ny tototoana vahoaka eo amin'ny fotoanan'ny jobily, miverina amin'ny antom-pisiny izay ny fironon'Andriamanitra. Satria miverina ao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Io ankohonanao io fianakavianao io olona fanerasera aminao mbola tsy mifantatra an' Jesosy io, 2024 tafaverinao amin'i Jesosy amin'izay reo olona reo. Tafaverina soma tsara amin'i Jesosy reo olona reo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Ny ananako fahasaina amin'ny teny izany nandaitra le tamin'ny talata, mandaitra le amin'ny zomandro any. Mba azo tiaka mafy an'Andriamanitra. Aza gaga fa izy zavatra iova. Zavatra miova. Alleluia. Ny tandroka midika hery. Ny tandroka midika osotra satria ao anatin'iny tandroka iny no mitondra diloilo ny mpaminany anosotra mpanjaka. Io tandroka io dia lasa novain'Andriamanitra lasa trompetra maneno ampahafantarina ny olona fa tonga ny fotoana ny fanavotana. Io tandroka io dia fahatanterahany asan'Andriamanitra tamin'izay nasainy nataon'ny olona. Inona no mitranga ao anatin'ilay fotoana jobily? Io zany tsy fotoana intsony tena marina fa ao anatin'ny fisokafan'ny fahatsapahanao fa efa tafiditra ao anatiny ianao. Satria raha hiteny hoe fotoana jobily tsika dia ohatran'ny hoe tapitra amin'ny Desambra indray le izy. Nefa le izy tsy tapitra raha mbola ao anatinao ny fahatsapahana fa ao amin'ny Kristy le izy dikan'izay à tout moment zany dia disponible foana io jobily io. Fa ny ianao aloha tsy andrasantsika amin'ny farany taona amin'izao fiandohan'ny taona izao dia efa hisitraka daholo ny zanandrehetra izay manatrika eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Zavatra mitranga tonga dia afaka nitrosa. Na fafana io na alohany fa afaka aloha. Ao zao misy miteny hoe ka le niteneniny voafafa fa tsy eo voaloha. Ny zava-dehibe aloha tsy eo intsony le izy. Alleluia. Alleluia. I zavatra zany amin'ity taona ity raha mety aloha aza mitrosa amin'ity janvier ity ve tao-jobily tonga dia aloha dia trosa be mihitsy zavatra dia afahana amin'ny Desambra. Ngamba tsy izay principe izay le tian'Andriamanitra ho tenenina fa le efa vita treto no fafana. Aza fetsy miditra anatin'ny teny fikasan'ny tompo. Fa ny tompo aloha miteny aza ratsy fijerinareo izy amin'izay olona mindrana anareo amin'ilay fotoanan'ny jobily. Satria fantatrareo hoe amin'ity taona ity le fanafana dia mody mindrana izy fa izy zany tsy amerina. Dia ny tena mety rehefa afaka manome ianao dia ome fotsiny. Rehefa hitanao hoe mety mila le rahalahy na ranabavy na le olona ao amin'ny Jesosy na mety tsy ao amin'ny Jesosy kosa fa apetraka fanamasina afaka manampy ianao ampio fotsiny izy fa aza miandry ny retourny iny. Rehefa efa misy retour mandeha tsara amin'ny feo reto. Fasady raha sirena. Alleluia. Anatin'ilay fotoanan'ny jobily io mivoaka ny gadra tsy miheran'ny mpiandry fonja. Tsy misy idiran'ny tsarana azy hoe mbola misy 4 taona. Inona ny eloka? Iza ny olom-pantany? Hatraizany dinga-pitsarana efa nahazo azy? Inona ny nanamelohana azy?
fa voatsoka ny trompetra misokana miaraka amin'izay mivaravarana rehetra, miva miaraka amin'izay fatorana rehetra, mivoaka miaraka amin'izay voafonja rehetra. Mpiandro fonja zany amin'ny fotoana jobily na ane sabatika tsy miasa na recyclage. Manao formation zany manao formation ny fenirivesta, mianatra momba ny hoe ohatr'izao ny fitazomana voafonja. Fa tsy miasa rizy ny fa tsisy voafonja tsika fa délivrer daholo. Ambarapatonga an'izay adala tsofoko indray aleo amin'ny taona ho avy. Mihaino ve tsika afaka mody eo ny mpiasa izay mety nandevozina, tsy mila miera amin'ny tompony, annulé avokoa ny contrat rehetra, tsy misy ny fifamatorana arakasa, ninona asa, naizanaiza, nizaniza, ozy Andriamanitra hoe afaka mody tsy miera ny rehetra. Tonga dia averin'Andriamanitra ny droit à la liberté ho an'ny rehetra. Raha tena piarina io zany dia miala maina amin'ny bailleur eto Madagasikara satria tsy mamerina intsony tsika. Hitany hoe atraizany zavatra mpanaovin'Andriamanitra, ohatra mampimema hoe zanak'izy ilay tsy navitan'ilay izy, tsy azoko mahatonga zay tsy navitan'ilay izy. Ho azonao ilay izy ka Kristy irery mahavita an'io. Alleluia. Tsy mila fitsarana fa tonga dia trompetra fotsiny tsofina dia samy mahafantatra ny rehetra hoe zahay le jobily. Zay nampijaliana fitsorana tsy ho ampijaliana. Zay karazam-pijaliana sy karazana fampahoriana dia mifarana tsy herana amin'ny devoly amin'ity taon'ity no Jesosy jobily ho aya sy ho anao. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Le devoly mety miteny hoe mahatonga ny mampahory azy satria reto ny zavatra mbola ataony, anananay trosa izy. Fa ny fotoanany jobily tsy miera amin'ny tompotrosa, tsy miera amin'ny zavatra be dia be, fa tonga dia fanafana fotsiny. Amin'ity taon'ity zany tonga dia esorina fotsiny fampahoriana eo amin'ny fiainanao, esorina fotsiny izay fampijaliana eo amin'ny fiainanao. Dia izao mifikitra tsara amin'ny Jesosy amin'izay fa tsy hoe mandehandeha rery afaka afa-pony, afaka andrasan'ny devoly amin'ny zavatra tsisy dikany eo, fa mifikitra tsara amin'ny Jesosy rehefa nafahana. Mihaino tsara ve tsika ataovy maheno tsara ianao fa sarobidy mantsy ny zavatra tian'Andriamanitra atao ka mila azontsika tsara. Mba hahafahanao mivavaka sy mifantoka hoe tompondry, za ty ve zany dia mba isany hisitraka an'izany jobily zany, dia andrefeo ianao hoe eny zanako ao anatiny ianao. Hitanao ilay fampahoriana aman-taonany iny, ny fampahafantaraka anao ilay révélation dia hanokatra ny ao anatinao hiaiky fa azo faranana ilay izy. Ary izao ny programa avato amin'ny sitrapoko amaranana an'ilay izy avy amin'ilay izy efa vonona ato amiko. Tsy ianao mangataka fa le izy avy amiko, hoy ny tompo aminao. Zay nampijaliana mijanona ny fampijaliana, zay karazana fijaliana sy fampahoriana tonga dia mifarana. Ny mpiasa miala amin'ny asany dia honeran'ilay patron fotoana ny toerany tao ka tsy fenon'ilay karama. Ny mpiasa lasa manana ny fileovany. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Isy karazana loharano manokana ho an'i Jakoba ho sokafany zany amin'ity taon'ity ho anisa tokantrano. Atonga anao tsy hankina aman'olona fa atonga anao hankina amin'Andriamanitra loharan'ny zavatsoa ho anao. Zay zao anisan'ilay programana jobily amin'ity taon'ity, anokatra programana fileovan'Andriamanitra atonga anao tsy hankina aman'olona fa direkta miankina amin'Andriamanitra. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Fa maninona Andriamanitra manao an'ilay jobily? Ty 2024 ty dia fotoana nomezan'Andriamanitra anao fileovana resaka asa. Satria miankina amin'Andriamanitra ianao. Andriamanitra tsy te ahita ny olona no andevozina mandrakizay. Deutéronome 24:18 dia manambara amin'aran'i Jesosy, tsaroa fa andevy tany Egypta ianao, ary Jehovahandriamanitra ao nefa nanavitra anao afaka tany. Koa izany no dikanao anao zao zany zavatra zany. Tena nalahelo Andriamanitra rehefa nandevozina ny zanany, ary nidina Andriamanitra hanafaka sy hanavitra ny zanany. Jaona 8:34 lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, zay rehetra manota dia andevo ny ota. Io karazam-panandevozanota io koa tian'Andriamanitra ho farana ataon'izao jobily zao, afakody ianao.
tonga dia any amin'ilay fatorana, any amin'ilay ohatry ny chaîne mamatotra anao tsy mety afaka an'ilay fahazaran-dratsy mihitsy, tonga dia prisen'Andriamanitra amin'ny fanandifany programany amin'ity taon'ity. Rehefa nafana ato ilay zoga amin'ny fahotana, aza miverina intsony fa miana malalaka amin'izay ao amin'ny Kristy, manao sitrapon'Andriamanitra, tsy mora manota, tsy manao tsinitsinina ny zavatra ataon'Andriamanitra, ary tsy manao kitotozy asain'Andriamanitra atao. Amen. Tonga Jesosy hanafaka antsika amin'ny ota. Tonga Jesosy hanafaka antsika amin'ny fanandevozan'ny ota. Andriamanitra tsy nametraka fanapahan'olona eo amin'ny olo-kafa maharitra. Tsy tian'Andriamanitra ny eo ambany fanapahan'olona, satria Andriamanitra reriny tia ny hanapaka ny olony mandrakizay. Izay ny anton'ilay jobily. Tsy maheno tiaka ho an'Andriamanitra. Samuela voalohany toko fahavalo andiny fafito. Naran'i Jesosy, ary hoy Jehovah tamin'ny Samuela, eno ihany ny tenin'ny olona amin'izany rehetra lazainy aminao, fa tsy ianao anie ny laviny. Ao no sisy, hozy Andriamanitra, zany no laviny tsy hanjaka aminy. Io ilay averin'Andriamanitra amin'ny jobily, izy Andriamanitra tokana no manjaka aminao. Amen. Samuela voalohany 12:12. Kanjo no hitanareo fa aviady taminareo nahazo mpanjaka ny Amonita, dia hoy nareo tamiko, tsia, fa aoka izy mpanjaka hanjaka aminay, kanefa Jehovah Andriamanitra reo ny mpanjaka anareo. Na tonga ny zanak'Israely nangataka mpanjaka dia mba sitrana hitovy amin'ny firenen-kafa hony. Ka indray zany ny fitiavana hitovy amin'ny hafa tika mampidina kilasy. Mitoery eo amin'izay kilasy tian'Andriamanitra isy ianao fa misy ianao efa tsara. Dia hozy izy Samuela teto, enareo izy nangataka mba hisy mpanjaka hanjaka aminareo, nefa nie Jehovah Andriamanitra reo ny mpanjaka anareo hitanareo amin'izay ilay izy. Rehefa fotoana ny jobily ohatr'izao zany mampatsiaro Andriamanitra fa tokony ho izy reriny manjaka sy manapaka anao. Ary ho sokafany zany, ho ataony zany, ary ho tehiriziny zany. Tsy miteny zavatra mahafinaritra tsika, fa mamerina ny zavatra nasainy tenenina. Ty taona ity, jobily hanafan'Andriamanitra anao eo ambanina vahoana, olona mitovy aminao. Tsy misy olona manapaka anao zany tsoa, fa tena Andriamanitra direct amin'izay manapaka anao, na amin'ny asa zany, amin'ny zavatra rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Zay no anton'ny fanjakan'Andriamanitra, mamerina an'Andriamanitra ho mpanjaka ny olony. Rehefa Andriamanitra ny manjaka, dia manjaka eo amin'ny fiainana, manjaka eo amin'ny fiadanana. Mahatonga ny korotana be dia be, tsy Andriamanitra intsony lasa manjaka ny olona, fa lasa olona mitovy aminy, olona misy défaut. Fa te hilaza aminao amin'ity taona ity, hitsangan'Andriamanitra tsisy défaut, hanapaka amin'ny fiainanao, hanjaka eo amin'ny fiainanao, mahita fiainana, mahita fiadanana, mahita fitsaharana, mahita filaminana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy ireo, amin'ny anaran'i Jesosy. Exodus 15:18, tao anatin'ny firana Mosesy nivoaka ny ranomasina mena izay nitelina ny Egiptianina, Jehovah hanjaka mandrakizay tory. Isan'ny tononkira ny firana Mosesy taoriana mirakla ny ranomasina mena, ny fiaken'ny Mosesy fa Andriamanitra no hanjaka. Tanjon'Andriamanitra mba ho afaka ny olona tsy hanompo olona, fa tena hanompo an'Andriamanitra. Omen'Andriamanitra fileovana ny olona izay mety miasa aman'olona, ary hosokafan'Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy. Inona daholo ny zavatra hitranga amin'ity taona ity? Hiverina amin'ny lohan'ny zavatra rehetra ataovy amen. Ho tafaverina amin'ny ankohonana izay niala tamin'ny ankohonany. Ny fianakaviana an'i Jesosy dia mety efa niala tamin'i Jesosy, dia ho tafaverina ao amin'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. 2024 anko, izay manjenjena rehetra any ambadibadika any, tafaverina soma tsara ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tehaka mavo Tompo e! Misy fotoana, ohatrany hoe amiraina zany ny fiverenana. Hitanareo ohatran'ilay eny amin'ny, ataontsika hoe eo Andrambe-vava zao misy an'izay dia nitosy. Le ajanona daholo dia tonga dia double fil alefa daholo satria joby. Tsy haiko azonareo. Zany hoe misy zavatra exceptionnel ataon'Andriamanitra zany ho tonga fahafahana fao be. Ty taona ity zany tsy zavatra mandeha manokana mihitsy. Voninahitra Andriamanitra zany fa zany dia afaka. Dia miara mitazona daholo tsy afaka rehetra dia yaona zany zay. Fa amin'ity taona ity tsy ho atonony eto ijoro vavolombelona fa mety eny fotsiny. Izy adao ny afaka tamin'izao manangan-tanana. Izy adao ny afaka tamin'izao manangan-tanana. Izy adao ny afaka tamin'izao manangan-tanana. Ho amorain'Andriamanitra ny fiverenana ao aminy. Ho amorain'Andriamanitra ny fiverenana amin'ny sitrapony. Ho amorain'Andriamanitra fiverenana amin'ny lohan'ny zavatra rehetra mety very sy potika arava teo amin'ny fiainanao. Raiso amin'ny amen zany amin'ny anaran'i Jesosy. 2024
voaka amin'ny fonja ny gady, tsy erana amin'ny mpiandro fonja, fa vao maneno ny trompetra dia miala amin'ny fonja ny fahazaran-dratsy, fonja ny toetra ratsy, fonja ny fahotana, fanafahana tsy angatahana, fanafahana tsy erana. Tena tsy avy aminao kely hitranga amin'ity taona ity, fa tena avy amin'Andriamanitra, fa ianao mila mifantoka tsara fotsiny. Mifantoka anatin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ty zany ny fotoana tena hifantohana tsara amin'ny tompo, fa efa mpanaovana zavatra tsara be izy ho anao. 2024 mirakla fanafahana mihoatra. Amin'ity taona ity zany mety tsisy vavaka na fametra tanana, fa raha an Jesosy latsaka tsarona fotsiny zay le jobily dia hisitrana ho azy anatin'ny fivoriana, hisitrana ho azy any amin'ny émission, any amin'ny croisade zany moa zany dia mety eny vao manomboka manao hoe ese to dia misy sitrana. Entehaka ho an'Andriamanitra. Ianao zany mbola limimina tsara mihitsy hoe asiana fiankofana to dia asiana fidérant dia misy mpitoro teny dia alleluia dia milahatra tsara dia ele hoe sitrana zay na ao ataontsika io tonga ny croisade. Gatany ambassadeur mba hibata seza sitrana misy mimika be tamiketra dia anao tsy afaka miteny hoe aza mbola sitrana aloha fa mbola tsy manomboka ny fety. Ahititsika ahitan'Andriamanitra miasa melohan'ny vavaka sy ny fiangaviana aminy. Tao anatin'ilay fiankofana teo nandeha ny hira voalohany dia rekta tao anatiko hoe aizano ale tsy maintsy atao. Tampotampoka teo tsy nentinam-bavaka, tsy nierana, to dia nipita tany amin'izay tokony ianao an'ilay izy dia natao ilay izy dia vita soa ilay izy. Misy zavatra za tsy miteny hoe mandeha be indray ilay izy fa misy maneho indisy Andriamanitra hoe misaintsaina zavatra tsara eo amin'ny programako hoe fa tonga dia ataoko aloha mangataka eo tsotro zany no feon'ny tompo sa dia gaga ianao zany no miezaka manazava izy mba ho azonao ilay izy, alleloia. Fa misy zavatra zany voasaintsainao satria amin'ny programany fatria tonga dia pizza zany voavoaka eto rehefa avy eo tena kaikanao mba asa an'Andriamanitra aloha hoe dia rehefa reraka avy eo hoe dia saintsainza zavatra izay hoe avy eo fa tena hoe fa asa an'Andriamanitra aloha hoe teninao zao hoe taorora maheno tsara ianao. Fitaom-pamitsorana antsika ty taona ity, fitaom-panafana tao avy izao ny tananao, tao avy misaotra Jesosy fotoana fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny, misaotra Jesosy misaotra Jesosy tsangana anao tsika hivavaka raha aminaran'i Jesosy misaotra anao zay sarobidy ny programa rehetra avy aminao. Ty taona mifanandrify amin'ny fahadimapolo taona amin'ny pasteur mpanomponao dia nambaranao fa fotoana ihany koa amitsoranao lay jobily ao anatin'ny asa fanompona sy any amin'izay toerana hitoriana izany. Nazay ary Jesosy hoe mpiainona an'izy ohatry nisy taona mbola tsy takatry ny saina tanteraka hoe ohatry ny ahoana ny alehibe sy ny fahafenoany zavatra tianao atao avy amin'izay oamponao anay fa hiditra izay tompo anomana amin'ny fonay, anomana amin'ny fonay izay mba ho ankasitrahana. Misaotra betsaka fa maro ny zavatra mifono ao anatin'ilay jobily ao aminao tiana hofitsorana amin'ity taona ity. Ilay nasainao nataon'ny zanak'Israely tsy vitany sy ilay vitainao Jesosy teo amin'ny famonjena ary ilay vonina ao aminao androany azona isitrahany hiprovoakena zavatra hiova. Tsy hoe ny zava-misy hita maso ny hiova fa hatrany amin'ilay toetra ny any anaty sy ilay fiainam-panahana mihitsy misy zavatra miova. Le gadra mivoaka ane zay iny mivoaka iny satria mety misy toetra ratsy nanagadra anay na mety misy fahazaran-dratsy na mety misy fahotana teo afaka izay fa mbola anatin'ilay fonja fa ty taon'ity nilaza ianao fa fotoam-panafahana faobe. Misaotra raha io, misaotra betsaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsaroviny tsirairay avy izay tonga teto androany nanome voninahitra anao, tonga namaly ny antso tamin'ny fanatrehanao izay voalazanao fa fotoam-panotronana androany, fotoam-panafahana ary zoma voalohany hanomboana ny taona. Zavatra angatahana Jesosy dia ny atonga mifony tsirairay avy reto ho tafasokatra tena hifantoka hisitraka n'ilay jobily nambaranao fa hisy zavatra tsy angatahana, tsy erana fa tonga dia mitranga. Misaotra betsaka tompo mankasitraka amin'ny fony amanontolo izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Androany nampahafantarina anao fa misy jobily ho anao amin'ny Kristy. Mivavaka ianao
mba ho vonina iainan'le izy. Eny tsara tsy hoe mivavaka ianao mba hitranga le jobily, iny hitranga iny efa nytenenina fa mba aminao le izy mitranga. Maharaka tsara tsika amin'le sujet zavatra angatantsika ty Andriamanitra aoka ho jobily tokoa ane ty araka ny teninao. Efa nyteny izy tsy mila mivavaka ao vao mitranga efa nyteny izy izy ao mirasiraka an'iny fa mba ho tafiditra ao anatin'le rehetra tsy hanavanana izy enao. Dia ohatra pastera sao dia tsy anatin'ny tampoka izay ny ivavahana. Satria izy tsy hoe tonga ato ianao zany dia hoe alleloia tsy mamonjy fotoana ntsony fa efa tafiditra atony jobily. Dia zao zany mba miteny hoe mba tonga fa raha tsy afaka ntsony manomboka pitsy fa tafiditra atony jobily tafiditra atony jobily. Miangavy ainao atsy anao totoany ty taony ty. Maika raha tsy mpanatrika fotoana atao visa mpanatrika fotoana mihoatra anao satria fotoana tokony hifantohana amin'Andriamanitra bebe kokoa avy amin'ny vesatry le teny izay nomeny fa ho ataony. Sa tsy miteny hoe maivina le tamin'ny herintaona fa arakaraka ny androsony fotoana dia miteny zavatra mihoatra foana Andriamanitra hoe tia indray arany. Tsy miandry 50 taona Andriamanitra fa maneho toetra mampahazo aina Kristy ianao dia misitraka an'le jobily disponible ao amin'ny Kristy. Tena kaikanao maneho toetra mety tsara fotsiny hoe avereno mitoy ny lesona hatramin'izay hoe fa tsy hoe tafiditra amin'ny jobily hoe dia milasy amin'ny travy amin'ny toetra hoe tsy reny toizina. Alleloia. Fatary tsara fa raha taty sekoly ty anisan'ny matiera be coefficient indrindra ato dia resaka toetra. Miracle zany facultatif. Afaka mijery lesona renao mpanaovana ny examen izy. Fa ny toetra afaka irécupérenao note be dia be tsy vita hatramin'izay. Alleluia. Miaina am-pinoana ianao izay efa marina aminao. Efa marina ilay izy fa mila iainanao am-pinoana. Amin'ity taona ity tsy miankina aman'olona intsony ianao. Afaka ianao tavaverina amin'Andriamanitra ianao. Andriamanitra rery manapaka anao. Avereny izay amin'ity taona ity tsy miankina aman'olona intsony afaka tavaverina amin'Andriamanitra. Andriamanitra rery manapaka. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay faly rehetra nandray ny TFKsana 2024 ankizy iteka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Mahazo toerana. Mbola anao 5-4-3 antsika rehefa fa mbola mody ianao. 5. Alleluia. Tai Jesosy zay tsy teto tafarataona tsy mahay zany. Fa manomboka indray le izy atrao fa tsy 5. Ndao teko mafy be tsika aloha ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Dia dao hitodika manokana any amin'ny pasteur Jao tsika hoe merci beaucoup pasteur. Maninona manao an'izany satria izao asa aloha nareo mba mahatsiaro zany. Rehefa tonga fotoana ka ampitondrain'Andriamanitra message pasteur Rodolphe dia eo aloha tsika boda lotsy izy hoe ina ary zany. Dia miandry le fotoana manaraka hiakatra pasteur Jao anazany. Hitanareo zao ny hiditra atsika ohatra ny olona mavesatra be zany hoe jobily ahoana. Io asiana soratra zany hoe paraprise tobile anao hoe jobily. Fa misaotra ny tompo ny amin'ny mpanompony nampiasainy mitondra ny hafatra dia mazava tsara izy izay. Alleloia. Tai Jesosy tsika rehetra. Programantsika amin'ity herinandro avy ity rapitsy maraina miverinetitsika amin'ny 7 ny fotoanantsika eto amin'ity toerana ity. Dia miaraka misaotra ny tompo indray tsika amin'ny firaisana latabatra aminy voalohany amin'ity taona ity dia isaorantsika ny tompo izany rehetra izany. Matsiaro ny afatra nentin'ny pasteur tamin'ny talata hoe Andriamanitra tsy manomboka raha tsy ao amin'ny rany. Dia rapitso manomboka indray tsika miaraka miombona amin'ny tompo amin'ny firaisana latabatra aminy rapitso tain'Andriamanitra. Ny programantsika amin'ny herinandro latsinainy, talata, ny alarobia dia ny fotoanan'ny sekoly dia raha miainonareo sarobidy be le sekoly satria nisy olona nandray vavolombelona koa tany amin'ny sekoly zao teo. Tsy voatery hoeto zany fa amin'izay fotoana omen'Andriamanitra dia miasa eo Andriamanitra. Latsinainy sekoly ho amin'ny famahana olana, ny talata sekoly fanasitranana ary ny alarobia sekoly ny tokantrano, ny fitahim-panahy, fanambiana toetra dia anasanantsika ireo fotoana ireo
fotoana ifandraisantsika dray amin'andriamanitra ary fotoana sarobidy satria ndraindray tsy eritseretinao fa amin'le fotoana ohatra mahakamokamonao iny nefa ianao mandeha ihany iny mihitsy ny fotoana malian'andriamanitra anao. Halleloia. Dia manasantsika ao anatin'ireo fotoan'ireo dia tokava ifandray amin'andriamanitra ao anatin'izany fotoana sarobidy zany. Ny zoma verina etontsika miaraka manome voninahitra an'andriamanitra amin'ny fotoana mahazatra antsika ihany amin'ny 4 ora tolakandro ny fotoana antsika eto sabotsy koa mbola eto ihany tsika araka ny fanampitain'ny mpanompon'andriamanitra teo dia efa miomantsika any amin'ny 15 janvier manomboka ny fifadikanitsika dia efa mibanjana sady koa tsika ao anatin'izany fotoana sarobidy iarahantsika miombona amin'ny fifadikanina zany miditra amin'ny taona vaovao. Manasanao hitsangana ray ajiro ny tananao dia hivavaka ao amin'ny fanatitra tsika. Omem-boninahitra ny anaranao raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotranao zay ny amin'ny fafana mijoro mitondra mifanatitra eto anatrehanao. Misaotra fa ianao ny taha ianao ny nanambona ny tsirairay ary tsy mety ny fonay raha tsy miverina zay manome voninahitra anao mifanatitra amin'ity andro androany satria teninao zany hoe aoka tsy sisy eo foana tsy mitondra fanatitra ary amin'ity andro androany ity zay rehetra nijoro teto mitondra ny apafolokarena ny sakrifisy ny fanatitra zay rehetra vokatry ny fony ny tsirairay avy netiny teto anatrehanao dia mba kasotrao Andriamanitra ho voninahitra ao ary ianao no hitany tsirairay avy ary ianao koa akasitraka izany fanatitra izany. Raha misy kosa ny voninahitra dia aterinay ho anao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teka mafitsika voninahitra Andriamanitra. Taontsika mbola no hivavaka satria ty 2024 ty tena fotoana iombonantsika amin'ny tompo anaty vavaka ihany koa. Matoa zany ianao esorona fanandevoza dia anam-potoana kokoa zany ianao. Azareo am'izay hoe le izy fa tsy hoe alleloia tena zay vao andehanao vakansy firim-polo taona. Ya, afaka hitranga vakansa fa alohan'ny vakansa aloha me fotoan'Andriamanitra mba hirécupérena an'le fotoana be dia be. Tsy nahafahanao resaka taminy satria tototro ny fampahoriana ianao. Tany am-ponjana mety tsy tafavavaka. Tao anatina karazana fijaliana maro samihafa tsy tena nahazo aina Andriamanitra ny resaka taminao. Dia ahafahana ianao mba ahafahanareo mianaka miray lalana tsara. Amen. Ava fontanao ndotsika hivavaka. Ametraka ny taona ray manontolo ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Ho fiarahana tena hoe mendrika sy mety eo amin'le fenitra tian'Andriamanitra, eo amin'le norma tsara. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra ny amin'ity taona ity, misaotra ny amin'ity fikasana. Misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny fanomezanao anay teny hitondra finoana ahafahany mamakivaky ny taona miaraka aminao. Tsy ny taona nanova zavatra, fa le zavatra ny teneninao ho an'le taona atonga ny ho tafiditra anatin'le vanim-potoana mifantoka tsara aminao le miteny dia afaka hifandray sy hifankahitsy izay amin'le zavatra teneninao. Any aminao ny masinay ary mitompany aminao ny fifantohanay. Misaotra fa ty taona ity tao mpanafahana, tao mpamerenana aminao ny ohatry manofinofy sady izay eo ampandraisana ny teny. Ary zany dia mainka ampirisika ny tsiraray avy androso ao anatina fiainam-bavaka tena iombona aminao sy tena iray aminao. Ary ho tanteraka ny fivoarany fiarahany tsiraray avy aminao ho tsara lavitra mihoatra noho niatra amin'izay. Misaotra fa hanafaka ianao amin'ity taona ity, anasitrana ianao amin'ity taona ity, amototra ianao, amerina amin'ny lonina ianao. Misaotra Jesosy fa isaky ny fotoana toy izao zany dia efa misy zavatra efa mitranga ao anatin'izany nefa dia mbola hifampivavaka izay. Ho izay marary tonga eto Tompo, ataovy mifanandrify amin'ny fiainan'ny programanao. Izay rehetra voageja sy voafatotra ao anatin'ny fonjany aretina, aoka ho tafavoaka ao izy manomboka androany. Noho ny amin'ny rahan'i Jesosy izay latsaka ho famelana ny elokao, ary noho ny amin'ny diakapoka ny aretan'i Jesosy ho fanasitranana anao, manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Sitrana ianao amin'io rofonao io, sitrana amin'io aretinandoha io, sitrana amin'io areti-maso io amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona manelingelina ny ORL-anao na ny misofina vava aty vava orona, manonona amin'ny anaran'i Jesosy fa sitrana ianao amin'io sepitsepitra io, sitrana amin'io alergia io. Aza raisina hoe efatra amin'izay io pastera, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Afa amin'io zavatra tsy zakanao io, afa amin'io alergia io amin'ny anaran'i Jesosy. Manona fanasitrana amin'ny lalan-drivotra,
hatrany amin'ny vavoronao ka hatrany amin'ny avokavoka ao sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Aoka ny fiainan'Andriamanitra tafiditra ao anatinao azo aina ibana ameno zay rehetra tsy namboleny ray eo amin'ny fiainanao ongotana amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny cellule cancéreuse sitrana miongotra miala manjavona fivitosana miaina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny inflammation rehetra sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tonona amin'ny anaran'i Jesosy ny lalakanina manomboka eo amin'ny vava miditra eo ny sakafo ka hatrany amin'ny fivoahana sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Na vavony zany na tsy naina inona na inona mitovy ao anatinao zay rehetra makasika anao ozatra krampy afa amin'io tsy ampitoromaso tsy mahita torolavy io mandidy amin'ny anaran'i Jesosy efa zay devoly mampatahotra anao tsy mampahita tory anao mampanofo ratsy anao miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Avereno miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Avereno fatelo fara miala amin'ny anaran'i Jesosy. Matory tsara manomboka androany miadana amin'ny fieritreretako ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra no mijoro amin'ny anaran'i Jesosy. Ninninona nampahory anao fahazaran-dratsy afa amin'io amin'ny anaran'i Jesosy afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Tiaka mafy ho an'i Jesosy. Andao anao le 5 4 3 2 1 indray aloha tsika. Alléluia. Imarqué antsika an'ity premier jour de l'année fiarahany a mangataka ny musicien non le miaraka amin'ny arpège. Ya anisa 5 4 3 2 1 dia zavatra teny antsika teo ohatr'izao miara le anome fara fa tsy hoe 5 dia vaisy représenter miaraka Jesosy 5 aloha dia raha vao hita le 1 dia miaraka amin'ny Jesosy a tratra taon-jobily zay a aiza le orakoraka ho an'i Jesosy eo ale 5 4 3 2 1 miaraka amin'ny Jesosy tratra taon-jobily. Alleluia. Natapitra vita ratapitra ny mozika vitan'ny fiderana indro manantonanao te hanolotra zay mendrikana ampifaly ny fonao tsy ira ihany tsy ira ihany tompo tsy raikato aminy tsy zany no andrasana fa mihoatry izany fa mihoatry izany tompo mantenanao amiko ny foko no jerena indro miverina nyakuka aminao Jesosy aminao Jesosy ifunakwire fautakuatiza aminao Jesosy miverina
Jesosy a renay ny fitiavanao anay ety amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana ianao Jesosy nefa matoka izahay efa narery izao tontolo izao teny mamy aneny menao anay hanomboka ny taona izay dia tena renay mihitsy ny hoe tsy hamakivaky an'ity taona ity rery izay fa manome toky ianao izay mbola tsy hitany maso sy mbola tsy rene sy ny sofina tsy atao amponizan'izy rehefa ny manao an'izay tianao ianao mahalala tomba vo tianao izay ary teneniny koa izany androany tena tianao izay mety eo ny teny fikasana fa indrindra amin'ny fotoana rehetra izay amin'izay rehetra lalovanay satrianay dia tsapanay hoe ianao ny tianay ianao tsy mba manilika ianao tsy mba tsy niandro ny fiovanay ianao vo tianay fa tonga dia nivonjenao izay tanaty fahotana sotra betsaka ty taon'ity dia ampiasa fo zay ampiasa fo zay tena hiaraka aminao sotra ny amin'ny teny fikasana sotra ny amin'ny restauration be dia be zavatra hiverina amin'loniny amin'ity taon'ity kay sotra Jesosy maro ny ranomaso voafafa tsy hiverina intsony amin'ny fiainany zanako ao amin'ity taon'ity sotra fa misy fiverenana misy zavatra misy retour misy libération misy zavatra tsy vitanay amin'ny herin'ny tenanay fa ho ataonao isaorana be deabe anao zany mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy fa fontanao dia isaora Andriamanitra isaora azy fa isan'izay nampidiriny tamin'ny famindrapony ianao a velonaina soma tsara nandreny teny fikasana matoa ny teneniny taminao sakaizany ianao tahaka an'Andriamanitra nylaza hoe moa fenoko amin'ny Abrahama avy ny zavatra ho ataoko izy izy ianao izay tonga ety izany ka nandrehan'izany hafatra izany sakaizany tompo ianao sakaizany Jesosy ianao namana akaiky ianao tsy tiany ianao ho karazana tompotra amin'ny io no manoloana amin'ny programma izay tiany atao ao foana tananao aza mijery an'ilay tsy mety fa isaory fotsiny Andriamanitra fa efa eo mpikarakarana faran'izay zokiny izy momba ny fiainanao efa eo atana sy eo ambany maso ny dossier rehetra momba anao ny tsara indrindra amin'izay tsy takatry ny sainao rehefa nomaniny amin'ity taon'ity azo fisaorana sy fankasisahana ataovy mavesatra amin'ny fisaoranao amin'izao ora sy taona izao fotoana mampety iombona antsika fifaliana fisaorana amin'Andriamanitra amin'izay nomaniny arak'izay nyteneniny tsy misy ifandraisany amin'izay hitanao hatramin'izay mety ny sasatra sy niezaka ianao mba ho afaka anatin'ilay fontsy fa amin'ity taon'ity tsy avy amin'izay ilay izy fa Andriamanitra sy ny programmany anafaka anao sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka tompo manome voninahitra anao izay amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy venina masina sy manan-kery avy Nazareta amen tehaka mafy ho an' Jesosy tehaka mafy ho an' Jesosy raisotrodrano izay tononona anaran'i Jesosy hitahanao aneny tompoka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao aneny tompoka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao aneny tompoka nomeanao fiadanana mandehana fa miaraka amin'Andriamanitra tsara ianao na nomeanao teny tsara atonga ny taonanao ho tsara manomboka amin'ity takarivo ity isy fahatsarana iseho hipotra ampiaingo ny fiainam-piainanao anaraka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy venina masina sy manan-kery avy Nazareta amen tehaka mafitsika ho an' Jesosy tehaka mafitsika ho an' Jesosy rapitso anatin'ny fotoanany communion loha hevitra nomeny tompo dia ny diloilo sy ny raha ny diloilo sy ny raha araka ny teniny Davida hoe mamelatra latabatra ny loko ianao himaso ny fahavalo ao anao izy izy manositra diloilo ny lohako ianao ary ny kapokako feno dia feno izay ny nomeny tompo hitahanao Andriamanitra mo amin'ny rapitso sarao ny fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao anareo amen mafimafy ny tehaka ho an' Jesosy atany tompo daholo rapitso fotoana raha ho azy afaka